ary dia ny ambarany ireo manodidina azy ho tsy firarahina ho fanaovana atsirambina famonoana ankolaka ary fanaovana tsinitsinina ny fahasalamany dia isan'ny tondratsika famakafakana amin'ity androany ity ihany koa ho resahantsika eo hatramin'ireo faneho-kevitra samihafa manodidina amin'izany fahalasana ny nidony izany satria na inona ambarina inona lazaina dia isan'ny tranga anankiray nahitana ny tena toetra mampanahy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao sy ireo zay eo mifahefana amin'izao fotoana izao ny raharaha ny dony izany dia tsy maintsy ho fakafakaitsika ho resantsika ny antsiprian izany fa dia hoentina ihany koa ny fivoaran'ny vaovao samihafa miainga any Nosobe Elville any amin'ity androany ity mikasika ny fikarakarana sy ny adidy farany ny faneho-pitiavana samihafa manodidina ity mpanjaka vaviny Salegy avy any amin'ny tapany avaratry ny nosy saingy nalaza taty amin'ny faritra ny ranomasimbe indiana hatrany ivelany ity zany hoe andrareziny kanto malagasy fa ankilana zay ny raharam-pirenena dia isan'ny horesantsika be dehibe ihany koa isan'izany ohatra ny valin'ny fanontaniana samihafa apetrakareo olo-pirenena momba ny hoe de ahoana sy ahoana ny hotoyan'ity raharaha ity zany ny eo anivon'ny collectif de candidat zany ho amin'ny androany dia hitondra fanazavana ary amaliny zany fanontaniana apetraky ny olo-pirenena izany anaoko karazana conférence de presse izy ireo anio folakandro dia mazava ho azy fa hoentina amintsika ny antsiprian zany sy ny fivoaran'ny vaovao rehetra manodidina izany inona moa no mazava dehibe an'izany de tsotra nisan'ny fanambarana voalohany nambarany teo anivon'ny collectif de candidat ny amin'ny hoe tsy manaiky ary misy okajy ho toy ny tsy nisy aniny fifidianana natao tamin'ny alakamisy farany teo iny dia be dehibe no nametra-panontaniana ny amin'io dia inona izany ny toyany rehefa nametra-panontaniana ny amin'io dia inona izany ny toyany rehefa tanteraky ny fanjakana ihany ilay fifidianana ary dia natao tamin'ny fomba rehetra ilay fifidianana dia amin'izao fotoana izao ihany koa dia fantatra ny amin'ny hoe afainganina araka izay tratra zany ny fikirakirana izany voka-pifidianana zany dia fantatra mihitsy aza fa ho atao aloha araka izay azo atao amin'ity taona ity ny fety maro samihafa manodidina ny hoe fahalany ny andro rajoelona fanondroany indray sy ny fanaovana ny fametrahana azy amin'ny fomba ofisialy ho filoham-pirenena zany na ny investiture de atao miazakazaka atao aingana be izany raha ny vaovao zay voaraintsika efa fantatra moa zany rehefa anambaratsika ihany talohan'ny fifidianana tamin'ny herinandro lasiny ny amin'ny hoe efa mipetrapetraka ane hatramin'ny vanim-potoana fohy de fohy ezahana amoahana ny vokatra vonjomaika sy ny vanim-potoana fohy de fohy efa prévu na ny faritana ao arinan'izay fa hanaovana ny fianianana dia ny vaovao rehetra sy ny loharanom-baovao samihafa mipoitra amin'izao fotoana izao zany na angazety na avy amin'ireo loharanom-baovao iny anivon'ireo rantsa mpanjakana samihafa mifandray am-panao gazety dia ahafahana manipika sy mamaritra ny amin'ny hoe tena ho afainganina ary de hoe tena hiazakazahana be zany ny famerenana any andro rajoelona amin'ny fitondrana ny firenena tsy manafoana zany ny adevitra tsy manafoana zany ny fijoroana sy ny fitakiana satria dia sokajin'ny maro ho fametrahana mpanjana tany vaovao miendriny vaovao eo amin'ny fitondrana ny firenena izany tery vaimanta sy azakazaka anaovana investiture zany manoloana ny fisotran'ny fifidianana izany tamin'ny taona 2024 dia tsy mbola nisy nahalala ny maha vazaha taratasy ny andro rajoelona sy ny nanariny ny zoam-pirenena maha-malagasy azy na teratany malagasy azy izy noho ny lafiny lalàna rehefa nangataka tsetrapo zoam-pirenena hafa fa tamin'ity kosa dia efa fantatry ny rehetra zany hoe tsy mitovy mihitsy zany ny tamin'ny taona 2024 sy ny zavamisy aty amin'ny taona 13 sy 2024 ny dikan'izany manova zavatra be dehibe zany ary
antony tsy maintsy resahana an'izany amin'ny hoe tsy azo apetraka ho karazana antécédent zany na hoe zavanitranga ho lasalasitra fomba mampanao eto amin'ny firenena ny fandinganana fotsiny ny zavaboalaza ny lalàna sy ny fampiarana ny lalàna tahaka izany dia andrasana avy amin'ireo nivon'ny collectivité candidat ny fametrahana ny hoe inona no ambaran'izy ireo ary toy ny ahoana ny ho fitodiky ny tolona izay taritiny collectivité candidat indray tao aorianan'ireny fifidianana samihafa ireny dia tsy maintsy ho resantsika ihany koa ny tatitry ny mpanaramaso ny fifidianana maro samihafa isan'ny ho resantsika ohatra efa homaniny Sira Tolo-Janahary ao ambadika ao ny tatitry ny observatoire safidy sy ireo mpiara-mombonantoka aminy malagasy izy ireo vakiva tsy ny mpiara-mombonantoka iraisam-pirenena vola ary nanaparitaka mpanaramaso fifidianana hatrany ny 5,000 tany hoany manerana ny Madagasikara izany dia mazava ho azy ihany koa tsy maintsy ho resantsika eo tondratsika famakafakana ny tsy fahatombanana samihafa sy ny zavanitranga tamin'ny fifidianana izay hitan'izy ireo ny mpanaramaso ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa mazava ho azy dia tsy avelantsika andalo eo fotsiny zany fa tsy maintsy ho resantsika amin'ny antsipriany zany izany rehetra ny eo isehatra iraisam-pirenena moa dia ronjato no isan'ny observateur zany napetraka izy ireo tamin'ny birao fandatsaham-bato 7,000 sy 4 alina manerana ny Madagasikara eo amin'ny 100 eo ny observateur avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ametraka adevitra eo tsika satria misy faneho-kevitra samihafa netin'ireo anivon'ny observateur iraisam-pirenena na mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa dia misy teboka maromaro zay hitovizany amin'ireo zavatra hitany ny mpanaramaso ny fifidianana avy eto Madagasikara zany dia misy teboka maromaro mandeha kokoa zay tena tsy azo atao tsinitsinina satria tena manipika ny tsy maharadalàna sy ny ataontsika hoe fandikan-dalàna samihafa tamin'ny fifidianana zay natao iny izay efa tsinjony teo ny collectivité candidat melo antony nijoroan'izy ireo ary nisy ihany koa nefa ny karazana tsoakevitra manatsotsotra resaka fotsiny tsy dia tena mifanaraka loatra amin'ny atao hoe réalité iainan'ny malagasy dia hofakafakaitsika sy hojerentsika eo daholo zany rehetrarehetra ny adevitra moa manodidina n'ireo votoatiny satria be dehibe ny anao malita amin'ny fifidianana ny orana entina mandehandeha dia feno peninany ny isoloir tsy misy ny lisy-pifidianana efa vita sony melo ny PV izay feno manokana ny apitson'ny fifidianana dia soniavana sy ny sisa ny mpikambanao anatin'ny birao fandatsaham-bato tsy ampy sy ny maro hafa be dehibe izy ireo zany dia tsy maintsy ho resantsika eo hatramin'ny nyresahany sehatra raisam-pirenena ny resahan'ny nisy débat tao amin'ny BBC nisy débat tao amin'ny France 24 nisy ny resaka tany amin'ny RFI sy ny LCI sy ny fampahalalam-baovao iraisam-pirenena samihafa momba ny tsotsika hoe instrumentalisation zany na ny fampiasana an'ireo zavatra tsy tokony ampiasaina amin'ny resaka fifidianana toy ny resaka filet de sécurité fa tsy nankona natosika fameno sy ny sisa mazava ho azy ho resantsika any ambadika any tsika dia maheno feo ny amin'ny hoe misy fakanambavany jeneraly sy kolonely manodidina no mety hoe fikasana hanonga-panjakana vaovao zay raisitsika ao anaty fitandremana ihany koa zany rehetrarehetra zany rehetra mitaremarika aza moa ny amin'ny hoe hatramin'ny 20 ireo efa fantatra daholo saingy tazatazanina aloha zany satria tsy samisambotra azy ireo ny mpitondra noho ny hoe mety fikomiana avy amin'ny camp samihafa vaovao mandeha any ambadika any daholo zany rehetrarehetra zany fa amin'ny mampanao gazety matianina moa dia manangona ny antsipriany reny vaovao reny sika dia miezaka ny manamarina hoe hatraizany fahamarinana zany hatraizany fahadisoana zany dia mazava ho azy ho resantsika eo ihany ny fijoroana zany dia ankilan'izay miresaka fifidianantsika ny eo anivon'ny pro sy teny na ny mpanohana ny sy candidat sy teny Randriana Solignaico dia manana ny ambarany ihany koa amin'izao fotoana ty aoriana ny fifidianana zao satria izy zany dia candidat zay ny roso tamin'ny fiatrehana ny fifidianana manana état-major politique ary nanana mpanaramaso samihafa zay mijery manao ny ataontsika hoe comparaison des résultats zany fampitahana
ny fitanana antsoratra samihafa ny ao anivon'ny prosy teny amin'izao fotoana izao ary dia mamoaka amin'ny alalan'ny pirofo manangona ny pirofo samihafa oentin'izy ireo zany manao ny toakevitra manodidina ny ambarin'izy ireo fa osoka alatra ary famadihana tanteraka ny vokatry ny fifidianana lafo ny anankiray ihany koa zay satria ny sedisy etsakilany zany zay mitarika ny any amin'io tsy fanakena mihitsy ny fifidianana de nisy kandida kosa zany tao zay nijorony amin'ny hoe hifaninana na ahoana dia manao ny constat ihany koa amin'izao fotoana izao ary manao ny fampitahana dia hoarahantsika eo ihany koa ny fanazavana samihafa sy ny famakafakana manodidina izany dia ho resahantsika eo ny vaovao samihafa ankilan'izay zay tsy adinoana satria isan'ny lazainareo aminay mpanao gazety eto anivon'ny fandaharana angaredina ny amin'ny hoe tena mba resao nama ity resaka sosialim-bahoaka ny fiainam-pirenena ny tsy fandripahalemana ane amin'izao fotoana zao tena mampiteny mony sao de adinotsika izy ty fa mba resao ihany aloha fa mahita nyreto mpitandro filaminana manakana ny fidirana eo amin'ny kianjantena ambin'ny folo mereto de ohatrany te heritreritra fa efa milamina ny tany fa aty aminay aty ambany vohatra aty tsara tanàna aty ane ny aty maeva tanàna aty ane ny aty mahitsy aty ane ny aty be fotaka aty ane ny aty morondava aty ny any amin'ny faritry boeny sofia tena manjaka neny tsy andripahalema ny atrany aloatra mango faritra maro samihafa zany nareo no miteny mba tena resao ity tsy fandripahalema ity fa tamin'ny andro mpifidianana iny de tena be de be ny alatromby sy ny sisa de otsika hoe hojerentsika ihany zany ny antsiprian'izay rehefa avy eo zany dia ho hitatsika eo zany ny andaminana sy ny hitondrana azy fa ataontsika hoe zana ny afahana tena miresaka ny antsipriana vaovao araka izay tratra atao anatin'ny fandaharana angaredona zany amin'ty ity de tahakatahaka an'izay zany ny ataontsika hoe vaovao samihafa maritra ny ty herinandro ty raha ohatra ka tena apetrakitsika tsotra le izy de hoe tsy mangatsika ary tsy hangatsika ny herinandro ao anatin'ny vaovao politika samihafa ary amin'ty alatsirainy ity ny afantarantsika hoe toy ny ahoana indray ny toromarika zany miainga satria rehefa nandresy ny teo anivon'ny collectif des candidats tamin'ny antso nataon'izy ireo izay narahany maro anisa tsy nandeha ny fidy vokatr'ilay tsy fanekenan'lay noho ilay tsy fanekenan'lay fifidianana rehefa hitantaratra taorinan'lay fifidianana nytereko masaka ny amin'ny hoe de nisy manipulation na chiffre be dehibe tao anatin'lay izy de nisy fanapitsinana chiffre be dehibe tao anatin'lay izy de nisy toromarika samihafa mba ampiakarana ny lenta nylay fifidianana na de fahita zao azany amin'ny tena fifidianana tsy nandeha araka ny tokony ho izy feno alatra ilay fifidianana izay nitranga de hita ihany koa ny azakazaky ny firenena amerikanina zay avy atrany dia nanipika an'ireo anomalia samihafa ary isan'ny firenena voalohany laza nanamarina ihany koa ny antom-pijarony teo anivon'ny collectif ny amerikanina sy ny fahitana ny amin'ny hoe misy firenena hafa toy ny frantsay ohatra zay mangina tsy nahainopeohatra amitsika miteny zao de eo zany tsika tsy maintsy mijery any amin'ny hoe toy ny ahoana tokoa ny zava-misy eto amin'ny firenetsika ary toy ny ahoana izay atao hoe lutte d'influence sy mety hoe fiarovana tombontsoana firenena samihafa misy firenena zay cautionné fametrahana olona tsy legitima intsony hitondra ny Madagasikara nanao anterivaimantan'ny resaka fifidianana ve eto de tsy maintsy ho resahantsika ihany koa satria tsy maintsy hiditra zany tsika amin'ny fanavahana ny vary sy ny tsiparofazy na tiana na tsy tiana dia tsy afa-miala amin'izany tsika ny amin'ireo mpiara-mombonantoka amin'ny Madagasikara izany tena namana ary izany mody namanamana Madagasikara de toy ny ahoana ny politika mpanjakana mifototra amin'ny ataontsika hoe fiarahamony ny raisam-pirenena tsy maintsy resahantsika ihany koa zany amin'izao fotoana izao ny orientation stratégique momba ny fitantanana ny firenena iray manontolo lafiny ara-toekarena lafiny ara-politika lafiny ara-diplomasia lafiny ara-sosialy de ho fakafakaitsika amin'ty herinandro ty daholo zany rehetrarehetra zany atao anatin'ny fandaharana kapitaniko satria ampina zany anareo olo-pirenena fandaharana angaredona efa mandeha fotsiny ho zany fanamariana ao anaty masika be sy eo ambadika manao fanamariana dia alefa ny fijererany antsipriana zany rehetrarehetra zany atao anatin'ny herinandro irejerentsika ny antsipriana zay rehetrarehetra izay misy ora vao raiko eto ny amin'ny hoe folakandro amin'ny efatra ny eo anivon'ny collectif vao anao an'ilay conférence de presse zany mazava ho azy fa misy zavatra ho fakafakaitsika maro de maro zany alao hoe ry ary tompoko lasy tompoko vavy
ndao iaraka aminay atao anatin'ny atsipiriany amin'ity anio ity miarabanao zoky faniry razafy manatany miaraba ny seratolo janary sy enkaja rakoto manatsoa ho an'ireo namana teknisianina rehetra ao ambadika ao izay miaraka amintsika reo fantso tserasera izay hapita mivantana sy mampita ary efa nampita mivantana hatramin'izay ity fandarantsika etsy dia arapaina ianareo rehetra izany toraka zany ny mpandray ny fandarana amin'ny alala ny onjapeo maro samihafa manodidina anatananarivo renivohitra na ianko ianareo mandray izany amin'ny alala ny tambatsotra sosialy dia arapaina sy ny any ampitan-dranomasina any ny endriky mifandarantsika nefa nentiny inkajarakoto manatsoa teo fa rehefa aveo rehefa malalaka ny fotoana dia tsara ihany ny tondratsika devitra mikasika n'ity filaharam-be ity etseroa satria saika misy filaharana amin'ny quartier général nay platsaka teo aloha zay hitatsika am'izao fotoana izao tsy de nahazatra ny maso ny mpanara-baovao rehefa vita fifidianana tahaka izao no hoe mbola misy filaharana etseroa ny any mety filaharana fotsiny angamba ny aoriana ny fifidianana hatramin'izay dia ny hoe ny fitakina ny ambom-bola nyreo délégué na hoe solotena ny kandida zay manao ny asa fanaraha-maso ny fifidianana nandritry ny fotoana ny latsabato mpifidianana izy reny manko amin'ny akabeany dia misy fandrindrana asa ho an'ny efa nahita sy ny ainandrara-pifidianana hatramin'izay dia matetika ny vola zaraina roa ny atsasany raisina mialoha ny hanatanterahana ny asa ary ny atsasa-bola dia raisina mandritry ny fanaterana ny procès verbal na PV zay ateran'ireo délégué zany zay no nazatrazatra hatramin'izay ary tsy filaharam-be satria ny atao hoe délégué de vitsivitsy ihany roa isaky ny bureau de vote zany zay vosikajy am'ireo toerana maro samihafa fa tamin'ity indray mitoraka itya nanomboka tamin'ny sabotsy nytoy tamin'ity androany ity satria lakamisy moa zany ny fifidianana dia nanomboka tamin'ny sabotsy teo nefa nahitana filaharana tety sy teroa de mitoy androany izany milahatra inona izy ireny ary inona ny anton'ilay fampilaharana zay atao an'izy ireny dia ezaka tsika hitondra la fimpanadiadiana ny namana mpanao gazety marobe samihafa ihany koa dia miezaka ny mikaroka ny anton-javatra mahatonga izany satria dia tsy takona fenina amina teorina maro samihafa manerana andrenivohitra ary misy an'ny faritra mihitsy aza no manantanteraka izay filaharana amina quartier général na candidat eo aloha izay zay ny amin'iny fa resaka ninidony enkaja rakoto manatsoa raha misy angamba tena nanaitra ny sain'ny mpanara-baovao any vaovao maly ary nandrotsaka ny ranomaso nyreo rehetra zay anisan'ny mahafantatra sy nahita ary niara-ny aina tamin'ny nidony nandritry ny tolona rehetra zay natao sy mba nahafantarana azy teo amin'ny lafi-piainana dia mahafantatra tsara ny amin'ny hoe vehivavy sa ary miatrika ary vonina eo anatrehan'ny fijoroana nataony principam-piainany nidony misy le hoe fijoroana io ary fasahina rehefa misy zavatra tsy andrarina sy tsy ara-dalàna dia samy nandrotsaka ny ranomasony nalahelo ny rehetra satria dia nahatsapa sy nahalala itolona nataony zany rem-pianakaviana izany rem-pianakaviana mpanakanto rem-pianakaviana izay sarotiny aminy ko ho an'ny fitiavana ty Madagasikara ity ary rehetra ihany ko dia samy nahatsikaritra ho an'izay fanerasera tamin'ny nidony fa tena lehibe amin'ny nidony ny resaka andriamanitra sy jesosy satria izy moa rehefa miteny rehefa misahatra atao zay dia mihitsy matoko foana ny fisian'andriamanitra ary ny fiasan'izany jesosy zany eo anatrehan'ny adya zay ataony na mora na sarotra izany dia natsiaro ny rehetra rehefa narainy vaovao enkajy rakoto manatsoa ny fahalasany ny nidony misy anton-javatra maro tytsika horesahana ny am'izay enkaja satria mifandrivotra moa ny adevitra amin'izao fotoana izao ary rehefa mifandrivotra ny adevitra de misy ny te hisitona azy ny any amin'ny hoe lalaovina amina récupération politique
ny fahafatesany rarabavy na nyrem-pianakaviana ny nitony fa misy kosa mametraka ny aminy hoe tena raharaha politika ary fanagadrana politika sy famehezana ny vava ara-politika sy ny tongotra tsy hetsika mihitsy no nahazo any nitony sy ireo mpiaradi aminy ary tsaroany rehetra tsara izany rehefa nijoro izy momba ny ty Madagasikara ity tsy hoe ny zava-misy tany Nosy Be ihany no nijoroany nitony fa saminatsiaro ny rehetra fa ny volana janoary 2024 de efa nijoro ny nitony izay tsy nakasitraka ny fombafomba zay nanantanterahana fifidianana tamin'ny 2024 sy ireo antonjavatra rehetra zay nahatsapana ny fisina anomalie sy fraude tamin'ny raharam-pifidianana 2024 dia nijoroany nitony zany ary nitakiny isan'andro san'andro niaraka tamin'ireo mpiara-mitolona azy ny hoe apetrao ny fahamarinana ary nitondra ny alahelo mihitsy no nandarofana ny bomba lacrymogène teny amin'ny faritra Analakely nandritra ireny fotoana ireny ary tsy vitan'izay misy mihitsy ny fampiantsoana an'izany mpanakanto izany teny evo ny ambaratongan-drafitra ho an'ny fanaovana fanadihadiana samihafa izany na teo aza izany tolona izany dia nitondra ny tatana ny firenena ihany ny mpitondra taorina ny 20 sy ny 2024 saingy nisy fotoana ny teny ny zava-misy ihany ny nidoniny amin'ny hoe misy zavatra tsy mety tsy ara-dalàna ho amin'ny fitantanana ny firenena teo zany rehetrarehetra zany satria nanana choix politika izy tahaka ny olona rehetrarehetra voalaza lalàna ny amin'ny hoe malalaka amin'izay fikambanana idirana antoko politika idirana ny olom-pirenena tsirairay avy de ny safidy izy tao anatiny antoko tiako Madagasikara ary anisan'ireo candidat ny antoko tiako Madagasikara izany izy tany amin'ny faritra zay ny aveny distrika zay nahalalany rehetra azy dia Nosy Be Elville izany na inona voka-pifidianana tany amin'izany toeran'izany na nisy arany safidy nireo olom-pirenena tany amin'izany distrika izany dia tsy namela any Nosy Be Elville zay tanàna no nenany tanàna na be azy ny nidiny fa mbola niaro ary nijoro hatrany zay tokony hoarovana tao amin'izany tanàna Nosy Be Elville zany ary nivezivezy tany toeran'izy de tsaroany rehetra tany amin'ny taona 2024 tany nikajarakoto Manatsoa fa anisany nitarika ilay fanoherana izy ny tsy fakasitrahana an'ilay fibodonany tany zay everin'izy ireo fa ara-daly ny nijorony zany hoe arovana ny tany zany satria misy tompony misy rariny sitsiny ary misy vahoaka tokony hiaina sonina ara-dalàna zany tany zany dia tsy ninidony rery ihany no nijoro tamin'izany nikajarakoto Manatsoa fa teo ihany koa ny loholona teo aloha Joseph Yolande imomo izytsika sy ireo olom-pirenena marobe tany amin'izany distrika Nosy Be Elville izany fa rehefa nyteny nijoro matetitetika ary nanelingelina raha zay ny nazana azy ny mpiaradia ny fitoram-panjakana ny mpitondra fanjakana ny nidony dia tonga tamin'ny fisamborana ary tsy olona ray na roa fa ampolony no niara-dia taminy fa taty aoriana moa zany dia nisy zany ny famotsorana an'ireo olona zay niaraka taminy zay nofonjaina fa iny nidony no azo lazaina fa naharitraritra izany ary tsaroko tsara ny adevitra satria tao anatin'ny fitakinana ataony ninidony zay nijorony tamin'ireo fiarovana ny tany-bahoaka tany Antsiranana ny amin'ny aleo tantany vahoaka ary aleo hiverina any amin'ny vahoaka izany tany izany ary ara-dalàna ny fomba nitakiny izany satria nisy fikambanana zafiny fotsy zay misy an'ny nidony ary mihevitra fa izy ireo dia mananjo ampiasa ny tany araka ny lalàna zay hoe rehefa tsy nampiasaina ny tany de miverina any any tompony ary ny zafiny fotsy ny tompony tany dia nijoroan'izy ireo zany tsaroko tsara tamin'ny fandarako miara-manonja MBS Radio Matin nikajarakoto Manatsoa ary fitiramanandray be zay tongeto fa anisany nandray mivantana ny antso atarby ny fanaovana tamin'ny nidony tany Nosy Be Elville izay tamin'izany fotoana andrany nanazavany ny antom-pijoroany mazava hiarovana ny tany vahoaka ary tao ariny zany rehetrarehetra zany rehefa nisamborona izy dia anisany namita ny saziny na de fa narary ary izy tao ariny zay nikaja tany amin'ny hopitaly vavolombelona zany ny député fetra Rahalamozavimbololona satria nifandray tamin'ny tenako sy ny député fetra izy ny amin'ny hoe efa tokony noafahany ny nidony fa tampoka teo zay nitondrany ny antso tamin'izay fonizy tany amin'ny hopitaly ny hoe malahelo ary izy mirahalahy fa efa tokony ho afaka fa zao nivesarana indray
raha hafa indray de voatery nitazomina indray ny nidony zany tranganisy daholo zany ary nytantarany ny alahelo ny aminy ataony fitondram-panjakana sy mifampiasana ny fitaovam-pitsarana mba hitazomana azy satria manelingelona nyle mpitondra-fanjakana izy tamin'izany fotoana zany ny faneokevony mahitsy ary ny fanakanana mba tsy hanaovanjavatra eo amin'izany tany-bahoaka izany satria hony projet présidentiel no kinasany fanjakana ho tanterahana tamin'izany fotoanandro izany rehefa nitantarany alahelo izy ny aminy hoe de mbola nampiny reto olo reto indray ny fotoana zay hitazomana sy amonjana de nitabataba sy ny teny izany tsika hoe famonjana tsy aradrariny zany ary tokony ho avototra lay remim-pianakaviana satria tsy nitsoloky tsy nangalatra ary tsy nandroba fananan'olona akory na nanondrana volamena na nanao autorisation na palisandre le nidony tamin'izany fotoanany trany na ko namadika ny volamena ho vitany anatin'ny coffre-fort ministera na nanao prétenant na sous-prétenant amina resaka zavatra maro samihafa amina lalana tsy nambarim-panjakana fa fijoroana hiaro ny tanim-bahoaka sy ny tanindrazany nataony ary ny antsony mandrakariva ny Andriamanitra ao tapony loha ny aminy hoe tsy maintsy hijery ary hamaly ny etaetan'izany vahoaka ao anosy Belleville izany de ny fonjainy izy ary na ny antsoantso aza ny rehetra hoe avitsory ny nidony marary ny nidony de noho zany le azon-damosina mitondra fanjakana ary na nyteny aza ny rehetra hoe détention arbitraire fitazomana tsy aradrarina arrestation arbitraire fisamborana tsy aradrarina no natao azy dia tsy nyrara iny le mpitondra fanjakana zany fa zay rehetra nanelingelina mpitondra fanjakana dia nidina avokoa ilaina tsy aivina ve ny nanaovana Andrôly Mercia 700 volana nampiana 700 volana ary rehefa nitaraina amin'ny fianakaviana anisany manao video matetika ny anabavy mibody fabra ny amin'ny hoe marary ane Andrôly Mercia fa tsy raha mpitondra fanjakana zany na mihoatra aza ny fomba hitazomana azy dia nitsotomina ihany mba ahafahana manidiny vavana endrika fampijaliana ara-politika any amponja zany tahakan'izany Berija tahakan'izany nahazo any Stanley Ramalvelo tahakan'izany mahazo any Bearny Irina Marcelin fa nokevitra tsotra zay tsy consommer ny acte tsy misy fandrobanana fitarian'olona fa fanokevitra tsotra fa manelingelina le mpitondra fanjakana indrindra mory mahelanto manandafy navoaka de amverenana ny samborona de nahidy indray de manefansazany any amponja am'izao fotoana zao izoko be lola rasomaro teo amin'ny tontolon'ny asa fanaova gazety zay manelingelina mitondra fanjakana lahatsoratra avokany dia ninina nykendrena tamin'ny lafin-javatra hafa ndra Rajirama sinsisa de medy any Bola Rajona patron de presse mpandrara zay misy likilika ara-politika eo mitondra fanjakana de zany endriny zany ny fomba namonjana ny nidony mitovitovy amina mode opératoire nahazo anreto olona rehetra tsy manelingelina satria ny everina fa miresaka ary mahitsy tsy miolaka rehefa miteny ka nanetsony rehetra vonjy aza ny amin'ny hoe avoa izy ary tsarotsika tsara enikazarako tonga natsoa iary fidyramanandray be fa nisy mpanakanto ihany ko inge niantso hoe miala tsy niara manonona ny ranabavy tany somenany hoe mba havitsorinareo zalahy izy ary nisy mpanakanto tahaka ny hoahoa mihitsy aza namgoalika tena le voninahitra le olona mihitsy iza moa reto mpitondra fanjakany reto tsy maintsy andoliana fa nandoaliko hoahoa tamin'ny festival Somaroa satria raha misy na tonga le doni anarina netin'iny eny de misy festival na doni zay nkarakarainy Confestin tany Nosy Belleville tsarony rehetra ndray ambandreny Ampy Augustin Portos anisany karakara izany fa anisany namiditra tamin'izany ny doni dia nahazo an'le anarina hoe nini donia de nisy festival taty aorina Somaroa netin'ny Ralahoahoa nandoalika fa izy reto olo reto ny tsy maintsy nandoliana fa nandoaliko hoahoa mba avitsorinareo izy karaha sanatranyzany misy zavatra tsy mety nataony fa mba avoa izy satria raha mihevitra ny rehetra fa rerea malagasy zany mpanjaka vavy ny saleky zany mba misy zavatra nataony mpampianatra anglais ny nidony mba nisy mpianatra maro nandalo teo ambany sokana na mpianarina mpanakanto izy mba misy mpanakanto maro navotany nidony nampina ary misy malagasy maro navoaka ny nidony tany an-dafy mba hampinara-piainana
fantatry ny rehetra zany ary rehefa miona aminy matetika rehefa tonga eto Antananarivo dia misy toerana matetika zay hifanaovana rendez-vous aminy de samy mahatsiaro ny ankizy hoe imamy ininay inona nampianay edy tam'izay narary tam'izay sahirana ny siezaka nataon'le olona atao sy mifijoroa no an'ny tandrazana zany nandrotsaka ny ranomasony am'izany fitiavana an'ity Madagasikara ty Nini fa zao no ny fahakalana politika no ny fatahorana fa neokevitra sy mety heverina fa fanelingelenina ny zavatra nataony Nini ve de tena mpitehana mihitsy ny fiainan'ny Nini ary tsy navela raha tsy maty tany amponja Nini de mbola samandainga ny sasany fa ny safidy ny tsabo teny izy le ministre ny serasera ministère ny serasera sy ny kolotsaina ny tenenina am'izany ny safidy ny tsy hodidina izy safidy ny tsy hodidina izy de gagitsika sofa misy mifaneokevitra nataony Ramatsoa iray zay miparitaka ny tambajotra sosialy nanazava nefa nisy fangatahany efa ray volana mahery mba hahafahany mivoaka amin'ny fonja satria lasa eloka ho an'ny Nini lasa fampijaliana ho an'ny Nini ny fahatsiarovana Andriamatoa sy Tendrandrena Solonieko fa misy malagasy mitovy aminy ny fonjaina atao amin'ny Nosy Belleville marary eo amin'ny hôpitaly de lasa mba namonjy azy Andriamatoa sy Tendrandrena Solonieko de nadika ny fitondram-panjakana eloka be vava angam'izany ary tena verina tany amponja indray Nini na inona adevitra tsy mety zany eo amin'ny lafiny fifampitondrana na de efa fantatrao raha fa marary olona io na de fantatrao raha fa tokony hahazo fitsaboana mendrika ny zoma olona azy eny na izy mpanjaka vavy satria tsy tonga ho azy zany anarana mpanjaka vavy zany ary tsy nyrehetra mihira no tolorana an'izany mpanjaka vavy zany na mpanjaka ny salegy zany nisy effort nisy parcours misy palmarès nahatongavana tam'izany ny antony nahatonga azy hoe la reine du Salegy fa zao tsy nirarain'le fitondram-panjakana zany ny sasany aza moa le serasera madatsy menatra koriny petsara velatsy de manondro azy fa tsy nahazaka noho ny fandrenesana voka-pifidianana amina fahoriana zay efa mafy be de mbola misy samy teniteny ohatran'izany de inona ny fandraisana ndraikitry ny mitondra fanjakana manoloana an'izany resaka marikoriko zany fa neokevitra zay tsy mifandanja amin'ny andraikitry n'izany de hitatsika zao le izy serasera madana moka an'io nietsika krizy Nini taorinin'andrenesa ny valim-pifidianana ka nalefa nitsaboana anetsirana zao ve ny fomba faneokevitra vehiverina fa pazy miaradia fitondram-panjakana de inona ny fandraisana andraikitra atao amin'ity serasera madaty zay tsy menatra mitantara lainga sy tsao amin'ny akabeany de avela fotsiny andeha hoany fa raha lehilahy tazomy tao io publication io fa tsy mifafana raha lehilahy lisany tazomy tao io fa maninona tsy nitazomy natao io publication io na ninona koa tsy nitazomy tao niveau ministère kolotsaina le publication hoe ny safidiny tsy hodidina izy nangataka evasanina ifimpiry izy ary tany amin'ny hôpitaly izy nalefanareo tany amponja mivadiky zany ho fahampitena sy vadika zany ho fahafatesana ho azy de ilazanareo andrano fa azanaovana récupération politique ny nahafatesan'ny Nini tsia satria gadra politique iny no fonjaina politika iny no mpitena no mifahakalana politika iny olo iny ka nahoana tsy resaka politika momba azy satria heverina zany fa fatifatin'olona tsisy dika ny fatifatin'ny ranabavy Nini miala tsy niarana bavy ajaiko tsara ary anisany tena nakatoaviko raha ny toerana misy azy mpanjaka Nini ndrembavy fa tena Nini tsy ny raisina tsy ny rarainy zany rehetrarehetra zany fa fahakalana politika ary de zao victime amina gadra politika maty tany amponja noho izao fanjakany Andry Rajoelina zao Nini de ahoana ny tsyresana ny adevitra politika momba izany ary raha mifandriny rehetra ara de zao ampiakary eto Antananarivo Nini satria nisy tolona nataony ihany koa teto mendrika azy mampanjaka vavy azy ny toerana ny lalovany teo anatrehan'izany kolotsaina indrindra ny tolona ara-politika natao ka mela tsinitsika inikajy ara-koto Manatsoa mampiakatra ny feo satria tena misy mpitondra zay tena tsy mahatsiary mihitsy eto mahazava-dehibe ny molomolona zany molombelona izany ary tsy gaga satria zao vo azoko tsara le izy enikaja sy ary fidra manandray be raha ohatra nisy faty olona marobe maty tamin'ny ouverture ny jeu des îles kanefa tsisy daio national akory
de zao tsy mirarahano zany saka fahafatesana zany maolona zany reto fitondram-panjakana reto zao zava-misy de mbola latsaina mbola anaovana adevitra hafa ndray le olona zay fanodimandry mbola miady mapaty ary mbola tsy mety manaiky fanonona ataon'izy ireo na tonga fahafatesany nidony anaovako fiaramory ho an'ny fianakavian'ny nidony ary ho an'ny voko malagasy amin'ny ankapobeny zava-mitranga am'izao fotoana zao eny ary fanirira zava-manantany tena be dehibe ny adevitra mandeha zany a dia averitsika am'izay tena tokony ho izy ny adevitra zany a mba tena ampitombona tsara ny malagasy izay manaraka atsika ihany keo tsy ho very any anatin'ilay resatsierasera mandeha velantsika isotro rano kely fanirira zava-manantany zavatra roa no tsy maintsy jerena amin'ny lafin-javatra tahaka an'izao ary fomba siantifika mihitsy tsy maintsy hijerentsika azy ny antony nampijoro amin'ny nidony inona ny antony nampijoro azy ny fitakiana izay nataony ny noheveriny fa zava-dehibe ary dia nitarika mihitsy any amin'ny famonjana azy tsy fanekena lembenana manoloana ny famotehana ny Madagasikara amin'ny lafiny maro samihafa natrany amin'ny taona 2024 isan'ny nijoro manoloana ny tsy fahatombanana tamin'ny fifidianana sy ny taky ny mangarara momba ny fifidianana izy de tena nijoro tamin'ny heviny resaka fifidianana politika zany raha-pirenena zany fiainam-pirenena ray manontolo zany ifamatoran'ny politika mpanjakana ny programa mpanjakana ny volam-panjakana ny fitantanana ny fiainam-bahoaka ao anatin'ny mandat ray manontolo ny fifidianana nijoro ny nidiny resaka fiarovana tanindrazana arabaky tena mihitsy io misy tanindrazana tany ho an'ny malagasy misy mibodo de nijoro ny nidiny tsy nanaiky lembenana niaritra grenade lacrymogène niaritra fisamborana niaritra ompa niaritra fanaratsiny fanenjehana avy amin'ireo solo tena mpanjakana olom-boafidy ny fatronosy Belleville sy ny sisa fa nijoro ny nidony zay zany tsy maintsy jerentsika satria mifamatotra ny politika fitantanana raha-mpanjakana sy ilay ataontsika hoe famiatrahana ny ara-dalàna sy ny ara-drariny ady ho an'ny madinika ady ho an'ny sarababem-bahoaka izay miseho ary ilaina amin'ny endriny maro amin'izao vanim-potoana misy antsika izao de isan'ireo nijoro mitaky fifidianana madio sy mangarahara ihany koa ny nidony laviny anankiray zay tsy maintsy jerena inona moa lay antony nampijoro azy mba tsy adino atao anatin'ilay ady tserasera samihafa roritina mba anakomana n'le tena adevitra raha izay faharoa tsy tokony ho adino ny amin'ny hoe inona ny statuen'ny nidony ity renim-pianakaviany vehivavy mpanakanto mpitolona manana foto-kevitra ara-politika mazava ity tamin'ny fotoana izay nahafaty azy voalohany gadra izy ny gadra rehetra dia andraikitry ny fitondram-panjakana ny misahana ny famelomana azy ny fitsaboana azy ary ny fiarovana ny ainy izay rehetra manefasa azy de misy tompony andraikitra ao ny fanjakana ny tompony andraikitra amin'ny voafonja rehetra inona ny zavanitranga tamin'ny resaka fahasalamany voaja ve ny zony afaka nitsaby tena araka ny tokony ho izy ve izy misy ananaramaso ve ny fahasalamany voaja ve ny zoma olona azy lahara-pahamehana ve ny fiarovana ny ainy zay koa le fanontaniana nambarantsika teo hoe siantifika mila apetraka mazava de fantatritsika ny hodidiny zany rehetrarehetra mba tsy adiso atsika any amin'ilay hoe tsy tokony anaovana récupération politique sy ny tsisy fa izany manao récupération politique amin'ny inona zay ma tsy le manahirana de tsy maintsy resahana tsara hoe zany rehetrarehetra zany re olona ilay tsy maintsy resahana mbola amboatra ny razana am'izao fotoana zao ary de manaja an'izany tsika mbola ho avy ny fotoana mety tsy maintsy hamakafakatsika ny antsipriany hoe toy ny aona sy toy ny aona fa ireo teboka roa reo aloha zany de tsy maintsy ikaroatsika valiny de miara mamaly an'izany ny rehetrarehetra ireo teboka roa ireo no mikasika an'iny nidiny fa raha fa kely an'ireo tsy maintsy valiana amin'ny saina tsy miangatra tsy jerena amin'ny hoe mahampanao politika azy na amin'ny mahampanakanto azy fotsiny fa na de jerena amin'ilay hoe olombelona malagasy voafonja de hoe ahoana
mahakasika an'izay ilay sata misy azy taizy izy izany tompona andraikitra taminy anahoana ny fiarovana ny ainy fiarovana ny zony dehibe ny faneokevitra asamihafa amalitsika an'izany ary efa mamaly an'izany fa mametraka orientation fotsiny azy zany hoe tandremotsika olo-pirenena fa misy zavatra goavana tahaka an'izao mitranga de tsy tokony adinotsika ao anatin'izay ny zava-dehibe efa eto ny mpanao gazety ary fidy ramanandraibe tondratsika ihany keo anatin'ny famakafakana zany dia omena fitenenana avy hatrany ianao miaraba zo miaraba anao namana inikaza rakotomanatso miaraba atsika manakavy mpanaraka ny fandarana angaretona atolotsy ny araba ho an'ny namana mirahalahy faniry sy sitraka sy zay eo ampikarakarana ny pitsopitsony maka mangorom-baovao manango-baovao sy ny sisa toana ny fo enikatsa maheno nareo mirahalahy mamakafaka io mitantarany mpanjakavavin'ny salegy ninidoni zany manahirana le rehetra manahirana satria ny zavatra rehetrarehetra resahatsika angamba raha tsy hoe tapitra ho tanteraka avokoa tahaka ny tenin'ny soratra masina izay vao mety isy ho tonga sainy eto amin'ity firenena itya mety isy iverina zeroa ny sainy satria zay zavatra no resahatsika tany am-piandohana araky ny teninao tany am-piandohana namina inikaja hoe ray volana lasy zay de efa tanteraka sy eo andala-pahatanterahana avokoa nitoy ny angaredona hoe sika satsia ny antony de tsotra fotsiny ihany izao voka-pifidianana izao sy izao zava-misy ao anatin'ny firenetsika izao de zavatra tsy vaovao fa noeritseretina tany am-piandohana ary misy concrétiser fotsiny izy amitsika miteny zao araky ny famakafakana zay efa netitsika tito am'ty fandarany ty sy netitsika am'raha lahy tany amin'ny fandarana kapitandroka sy tany amy kronika ny arifidy raha manandray be zay fa dian'io efa nampoizitsika fa iziriziry io fitondram-panjakana io efa nampoizitsika fa tsy hiala izany anjarajoelona zany de efa nampoizitsika fa tsy maintsy isy anome taratasy fa gasy zany anjarajoelona zany de efa nampoizitsika ary nambaratsika mialoha fa tsy maintsy ho raisin'ny fitsarana momba lalam-panorenana izay taratasy milaza fa gasy zay ny filoha teo aloha anjarajoelona izay efa miprevoir an'izany tsika de efa nitantaraitsika teto zany donc zany tsy mahagaga nanotoyany azy tsy mahagaga de noho ny taty aorina efa prévu hoe tsy maintsy ho forcena atao ambosizy ho mandeha io fifidianana io syny hoe iza no lany tam'izany fotoa zany efa nyresahatsika hoe ny ividianana reto karazan'olona ireto ane hamenona kianja to matsamin'ny olona avany ambanivohatra ny tsy ampitoana mamenkaja sy ny sisa afahana milaza fa hoe ivalidena an'le hoe premier tour de vita ary fatenentsika fa ny tendance rehetra sy zavatra mikimaka ataon'io fitondram-panjakana io de mandehany am'izay le hoe tsy maintsy vitaina premier tour de vite te fa so lahana hirana de misy miteny hoe nangina angasa hoe ahoana hodri nagaga fotsiny arany de hoe tsy nataony zareo 70 na 60% ny tahany taux de participation de nagaga tsy nataony zareo hoe 80% na alany aty zareo premier tour zany mbola nisy eritseritsakelina olona mbombony nanana saina kely bilitina kely to anatin'ny fitondram-panjakana io ny tsy nahatateraka an'izany fa eritseretra io tsy mahagagy io tsy misy taitra amin'io na kely varavety ary
fa de hoe io le izy zany ntikan'izay zany a nanomboka tany amin'ny 2 volana lasa na 3 volana lasa atsamitsika amin'ny teny zao indrindra teo amin'ny 2 volana mahery kely teo ka atsamitsika amin'ny teny zao rien n'a changé ny fiziriziry ny fitondram-panjakana hampandaniny kandidalarina fahatelo amin'ny fomba rehetra partout les moyens na moyen amin'ny lafirino na moyen amin'ny lafirino te kojo atontolo eo daholo aloha de ireo koa nefa mahafantatra fa ny candidat 120 de miziriziry ihany koa de mbola miverina sur table indray le mbola tabatra indray le olana ray manontolo intact ina tsy mahafiova ninina ny proof manamarina an'le izy raha nenatevina voilà justement tsy mampiova ninina io voka-pifidianana io au contraire io voka-pifidianana io vao mia manamafy ilay fitakiny rehetra reraky amby folo rehetra ia depuis le début zay lefa diany ny tsy fahatokisana ny zeny ny tsy fahatokisana ny hoe fampiasam-bola tsy araka tokony ho izy ny alatra be vava ho alefatsika eo ahitana za tena hoe bon asolo daholo aloha zay vato ny fidy hafa atao anatiny ty tsy vato fotsy manakery a de soloy any reto jojopile be reto efa précoché ho hitatsika eo zany manana zany tsika alefatsika eo zany efa manomana azy sy eo manomana azy sy eo ho hita eo zany ho hitatsika eo zany hoe ahoana zany fanisana vato ao anatin'ny maizina tanteraka zany de zay tia natao ho hitatsika eo zany rehetrarehetra zany donc zany intact ilay tolona vo miamafy satria miamafy tsy miaenjana ary miaflagrand ny alatra vo mainka vo proof fa mitombona tanteraka ny fitakina nataony retsy 120 mirahalahy retsy zay no zava-misy a ny situation misy amitsika amin'ny teny zao a izay no raison d'être tsy maintsy mbola hijoroana hitambarana hitsanganany angaredina zany okazava raha aminay efatra amin'ny rahalahy manokana miaraka amin'ny teknisianao ambadibadika ao tsy haiko alory le reto anabadiakamako reto raha mahasosy parsilaka ny ambadibadika any fa tsisy karaha mity azy ty aloha tsorina amin'ny marina tsy misy vola mihitsy aminay ty fa justement tout simplement le firenena no jerena misy zavatra tokony efa atsatra eto am'ty firenena ty a ary misy zavatra tokony atomboka ao anatin'le firenena mifaniboana nefa tsy mety miainga raha tsy misy aloha najanona tsatsa zay le raison donc zany aza militseritsika menakavy any aza misikotsika eny andapa any aza mitekitsika eny abadibadika any fa tsy mbola vita koryntolona mialatsiny ary tsy mijanona ny angaretina mialatsiny mandisy fanantenana an'ireo voilà efa nanditsy afa ny resaka napasipasy tany abadibadika tany ny zavatra naodikodina tany abadika rehetrarehetra tany fefa niala hony ary fidyramana eo azo de misy mahindray voteo ary zany ny olona mpitolona be indrindra satria tonga de tsoroko tsy amin'ny anarany eto Ramatoa Oliva zany Ramatoa Oliva zany no nomena n'Andriamatoa Anjirajoelina trano voalohany tamin'ny trano inona ty ny trano mora fa eny an-dalana ako aty zao no miantso izy fa milaza be fa mandeha be fe fa hoe matony ianao de zako hoe zany ke ty mandray telefonina tsonao ty madame Oliva e izany ty mandray telefony ty e ka zany nozy ny resaka mandeha be any ho zako hoe fandrina keny indray vita taminy madame Oliva e efa nalefa zany resaka rehetrarehetra zany fa ty le bandy mbola io aparitaka hatraminy hoe efa voavidiny zao efa voavidiny zao ny abisisy 2006 anaherana ka le rehetra efa mbola reo zay efa da zay ny amin'iny mbola maro moa no resahana mikasika an'iny na manahenika azy avec les preuves à l'appui fa mamelanareo androany tsy maintsy miresaka ny mpanjakavavy ny Tony Salegy Tony
Saraga ty tena kivy atena malahelo foko mba afotana mafaty rehefa niatrika atsika maly niatrika niona nifampiresaka fampitafatafa tamin'ny filohan'ny antenimera pirenena Ramatoa Kristina Razanamaso ty rehefa rahino fitantarany izy ty moa zany le retsy misy le zavatra hoe avoaka amin'ny hainao manjery de hoe zao le tenenina zao le tenenina fa niarana ino zany tamin'iny aloha voalohany ilay fananany tena sensation rehefa naheno azy nresaka hoe tena mbola manana ray aman-dreny Madagasikara le retsy ino rehefa ao anatin'ny akivina ino mahita nataony mpitondreto Madagasikara hoe aiza zany ray aman-dreny filoham-pirenena zany io no nataony io de io no ataony ary ny azy efa hoe zay nataoko ihany no nataoko aiza zany fitsirarana lampandroenany zany eo anatrehany fanitsakitsahana ny lalanety Madagasikara ny fanososena ny lalam-paharesasisa io nataony io aiza zany seny zany io nataony io ahoana le hoe filofilohan'ny antenimerandolona de mbola misy mantareo le taloha fe sa le vaovao sa le tsy fantatsony de hoe misy vaovao mbola tsy tena vaovao satria mbola tsy nao miaraka tokony ho izy fa efa mitondra fanjakana fa mitondra fanjakana mitondra fanjakana ary manapatra izany fitondram-panjakana zany mampiasa ny hery za fitondram-panjakana io nataony io de kivy ianao rehefa matsapa azy mahita zany rehetrarehetra zany aiza ny lalako-mba aizy ty tany ale de rehefa mba naheno ianao miaino miresaka am'le filohan'ny antenimera-pirenena de mirotsaka ranomaso tsy mirotsaka ranomaso amin'ny alahelo fa mirotsaka amin'ny ranomaso hoe ay mbola misy olombelo eto am'le firenena ay mbola mana ray aman-dreny le Madagasikara ka ao anatin'ny vanimpotoana ifandroritany rehetrarehetra ko mandeha dolodolo zay rehetra na ny kobana ny koona ny ko tsy fataka tsy fantatsony de misy ray aman-dreny mijoro matoy ianao na manenika azy rakoto manatso nametsaka fantanina tamin'ny maly hoe ianao membre ao anatin'ny IRD ianao mpitondra miaraka am'ireo mpitondra ao anatin'ny fanjakana ireo ary mpanohana ny zany ataotsika hoe Angelina Rajoelina zany ny IRD fa mialatsiny ohatra magagagaga ihany ianao to masaky miresaka nefa nenety ty ninidonity ohatrany mamofopofona politika any am-panoha tsany tia mamitsy araozy ianao raha tsy diso ako na manainikazy fa fanasafana netiny io reny Madagasikara io ty hoe manoloana le fahapanganako havana ao anatin'ilay firenena amin'ny marem-pianakaviana ny nidonisy amin'ny marem-pianakaviana amin'ny mampitolona ny nidonisy amin'ny mampitolona amin'ny maresponsable ny nidory staka de tsy maintsy miteny na timy io na TGV io na SVM io na ARB io ninina fa miteny no zay antony zay miteny amin'ny maray aman-dreny manana didy mahatsapa manana ndraiky tsy ao anatin'le firenena tsy maintsy miteny eo ny tena de mieritreritra ndray ny tena sarangako malahelo avokako dolo mihitsy ny alaheloko androany il n'y a pas de reine sans roi mes chers amis inikajy azy faniry il n'y a pas de reine sans roi matoa misy ny mpanjaka vavy de misy zany ny mpanjaka lahy karaha napetsaka fa mpanjaka vavy ny salegy ny nidony de misy zany ny mpanjaka lahy ny salegy mon très cher ami Jojobi Euseb
reconnu zany titre zany mpanjaka lahy zany tsy dikevitra zany efa misy fitenenana mony eny amy tanànana eny mbambany tanàna eny hoe aty amy jojobo velany ampianatra zalegy lesy betsatsara de mamitsa revo hoe any mbola zavatra boain'ny tenany mbo misy my style de zay le fiteny fa zavatra mampalahelo de hoe inona ny nataon'le roi tao anatin'ny fahavoazana natanteraka najoan'le reine fa satria ve zany elako tsy elako fontso mon cher Jojoby miasa ao andapy ianao fa satria ve zany miasa ao amin'ny présidence ny république ya Madagasikara miaraka amin'ny Andry Rajoelina sy ny klika sy ny klakiny ianao de manahirina raha ohatra ka mba ny intervenir tamin'ity mpanjaka vaviny Salegy ty sampilalo Salegy nareo ankoatra ny mahasamy artiste nareo ankoatra ny mahasamy avy any avaratra nareo ankoatra ny mahasamy mpanjaka nareo de samy mpanjaka ny Salegy nareo fa jusqu'à maintenant mbola tsy nahita ako intervention en Jojo Bezep mikasika ty resaka ninidonity na manao inikaja rakotomanatso lasa izany velay fiainan'le malagasy potika le sotoavina aiza hoe zany am'le par rapport an'le feeling tsy zavatra nataon'lay filoany ateny miram-pirenena teo zay antokana androm-panjakana ara-dalàna légal légitime et censé ao anatin'le firenena namana inikatsa namana faniry namana si averiko lay androm-panjakana antokana légal légitime ary mbola mandeha araky ny tokony ho izy ny asa tao zany le zava-misy amitsika miteny zao ato anatin'le firenena zany raisiko ny teninao ifaniry teo oka le retsy tahin'Andriamanitra nareo mba voatana mafaty combien de fois mono ny teny taminareo combien de fois no vazavaza tamin'ity onjam-peo ty eraky Madagasikara fa very tanteraka ary potiky zany sotoavina malagasy zany ary tsisy tsony valeurany ainy tsisy tsony am'izao fotoana misy olona hoe tapadoa zany mampifarahotsany zany mampatahotsy zany fa calmos le fanjakanos sir bandidos tsisy cause popakio eny kiaja vovinana eny fa tany amin'iny fahatrakazo be iny olona fito nisy nanao kidnapin de tao anatin'ireo olona fito reo nisy tovavy tsy ampitaona mbola madio mbola virgine reo netiny daly reo fa 3 andro sy 3 alina no noviraviran'ny dahalo no noviraviran'ny dahalo nanaovan'ny zareo zay daniny kibony na le vehivavy reo na le lehilahy de rehefa azony zareo ny vola de zay reo vao natao iny ty na le faninandeha fa reo olona reo ve rehefa tonga ny anatin'ny fiarahamonina isy maha olona azy tsony mba nisy ve za manontany anareo ry mpitondra fanjakana mahay be ry mpitondra fanjakana faratapony ry mpitondra fanjakana manana ny mampiadana vahoaka indrindra ry mpitondra fanjakana mampiadana vahoaka reo fanjakana no mizara volo zany hoe roetsy ty
amena fotsiny isaky ninony ty any Koweto misy zany de any Qatar sy ireo firenena matazaka be reo misy fizaram-bola fotsiny libita amin'ny androny Kadhafi zaraina isa tokantrano Zany misy isa tombony tokantrano le fanjakana tombo vola azo fanjakana pétrole fa ity mpizara vola miala tsiny teo fa irony le anako teo ividiana bato fizaram-bola ividiana safidin'olona nareo mpitondra fanjakana reo mba nisy ve nieritseritsy anady anankiray raha hoe ina tokony atao am'le olona tsatsany fanololanana fahobe tany zany ambizizo arak'izay tratrany nazo andreo tovavy tsy ampitony reo ary de viraviraina tahaka ny ambodina tsipitanina tahaka zanakozina tsipitany anaty efitran'ny ambodi fa raha tany ivelany kely fotsiny izy ohatry zany na manenikaja faniry fa grave be no nitsanga ny assistance sociale aiza ny dokotera mpanaramaso ara-pahasalamana aiza ny dokotera mpanaramaso mpitsabo ny saina sy ny sisa fa hito amitsika zany ay fa tavaverina le alina ay tsara koa zany ko tapitra document misy olona voatifitra oatra zao tary delectalo anankiroa naratsa be vo maly ndray zany no nitsanga tapitra document satria efa zatra no taizaina tao anatina tsy firarahina fatin'olona olona firy matomarina teo mamasina ry namana faniry mba fantatra ve am'izao fotoana hoe tataky ny ahoana ny fizarana ny part de responsabilité nisy in'ireny zavatra ireny tataky ny ahoana ny indemnisation sy ny retsaretsa sa hoe ako reo arany embokirobaka ny tsyfoany tao atalany zareo zany le firenena malagasy zany zavatra izany monde zany tontolo zany no niteneniko teo hoe tsy maintsy farana ny enikajara koto manatsoso siry sisy faniry zany le tontolo tsy maintsy kasena zany le tontolo tsy maintsy pitena mba afahana manangana tontolo vaovao hanjakany rarany sy nitsiny tsy ahitana intsony ny fitsatsefany samy olombelona tsy ahitana intsony ny fanitsakitsahana tapon-do ny hafa zany le zava-misy ao anatin'ilay firenena zany le zava-misy zany de ao anatiny zany mahatoko atsika amin'ny tena ina zany zao no ataony ohatrana ino amantsy na manenikaza fa hoe le fitondram-panjakana fohy be hoe alao raisinay ataony inona ty ny fikarakarana an'le razana olo iretsy nangataka io olona io evasanina écoute les bois de monde to nitarainy olona io fa marary hitatsika menakavina avoaka teo ny nadilefany actisme da na manenikaza rakoto manatso na ivoka mpifidianana de nitsipaka mon dieu sao de mba tsy rariny tsony anody anareo nge le rehetra io zavatra io mba voatana mafady ary na tsy anody anareo zao de zao ary io manambady amanjanaky nareo ao anatin'ny fitantanana sy fitondrana rehetrarehetra reo manambady amanjanaky nareo de jereo raiso tsara-tsaina nareo reny menakavy minisy ny kolotsaina inona ny asa tokony nataonao sy ny anjaikitra tokony raisinao nefa tsy nataonao satria artiste io ao anatin'ny ministère anao na ninona tsy fitovizakevitra ministre ny fahasalamana inona ny anjara andraikitra tokony raisinareo nefa tsy nataonareo ny ministre ny fitsarana inona ny anjara anjaikitra tokony nataonareo nefa tsy nataonareo fa ny ranony zanak'olona ny ainana fony zany ninidonoy zany tsy oraraka fotsiny am'izao tamin'ny vanim-potoana enikazara koto manatsosy nangataka hoe narary mafy izany namanareo limercia zany tany apotsaka mila nangataka no avoaka fa efa nahitotsika mpandrarana koikoavana be teto Madagasikara miteny fa tsy mipardonner zany zay menakavy ce qui veut dire hoe na marary io na manino io na maninona azy ny azy fa isorana n'Andriamanitra isorana n'Andriamanitra tsy mahatany amponja le olona ary efa tsy mahatany amponja iny de nitoizanareo fomba fanaonareo de tsy namela anareo menakavy raha tsy maty mpanjaka vaviny Saleky nino doni faritra tany amin'ny faritra Anosy faza tamin'ny resaka doni tany amin'ny festival sy ny sisa tany ivela rehetrarehetra tany fa tsy fantatsy maro
na amin'ny nikajy sy faniry de izao nampianatra ary prof d'anglais tetsy misy soavy masoandro zany nidony zany professeur d'anglais tao amin'ny CG soavy masoandro zany nidy zany ary navita fianarana manokana tamin'ny resaka teny anglisy azadino fa zany nidony zany efa mipetsaka tany andafy ary nanana fiainana ny lamina sy velona tsara zany tany ivelany tany fa noho ny fitiavana an'le tandrazana noho ny fitiavana an'le Madagasikara de ny velona nota ty zany ninidony zany nanao mpampianatra mandray vary fitoventy tao amin'ny CG soavy masoandro ankehitriny efa lehibe mpianatra zany ninidony zany efa nahavita nahatafita olona zany ninidony zany zany olona nanary ny fananany vola amkarena tany ivelany zany nanary ny fitadiavany tany ivelany zany eto Madagasikara misy olona tsy te hijery tsony mihitsy ny hoe na ty président ny république ary amin'ny place nisy azy zany azy rajoelona izany fa nitady ny fomba rehetrarehetra ananana zany hoe nationalité vazaha zany ty izy efa vazaha eo am'izao fotoana fa namana ninidony tany andafy no taty Madagasikara hijery ny vahoaka sahirana tery amin'ny faritra soavy masoandro zay no mahatonga antsika miteny le rehetra hoe norminal ny neny ozy mpiara-miasa akaiky aminy mama ozy ny olona mpiray fiaviana aminy fa itsika kosa noho ny tsifitsiny zay ataotsika hoe fifandraisana tena manokana zay de miteny hoe ramatoa reniny malagasy filohan'ny anteny meram-pirenena na mevonahitra nanandritra avo na tsy nanao an'izany ara ny fitondram-panjakana fohy be izay raha ny tena lalàna ny komo tsy misy tsony ny tena mpitondra d'origine am'izao fotoana ao anatin'ity fitondram-panjakana ity fa ohatran'ny copier-coller sy fitondra fopla dolidoly sisany ao gouvernemanta mena fahefana tsy manana fahefana président par intérim tsy hoe mipotsa vaizana mipotsa vamy fa nitolo tena fotsiny ohatran'ny lolo fotsy hoe zany président anareo malagasy le président sortant candidat numéro 3 izay efa président tady zay totakony efa ipaloma tapitapoka tao tamin'ny mazimazisy mikimaky rehetrarehetra tao donc tsy valable za rehetrarehetra zany non avelu zany rehetrarehetra zany akatsitsaka topoky la akatelona topoky vavy anareo mitsamindray mbola eo ny mpanao gazety Arfidy Ramanandray be le ndeza tsiziny nandrasanareo tany togatrany tany ka nalefany aty aminay ndreny baolina namana technicien misy sary maromaro sy Ratolo-Janahary zay nalefatsika any nalefa ny faniry nalefako any ihany koa misy capture samy hafa ihany koa dia ho resantsika daholo am'izay zany izy reny ho resantsika ho asesisitsika eo misy miresaka fifidianana misy ihany koa ny miresaka vaovao samy hafa ilay resaka part de responsabilité no tsika sina tsindry peo kely fotsiny ny asan'ny aina ozy mpanao gazety Arfidy Ramanandray be teo ilay fanomezana asina ny olombelona sy ny fanomezan-danjany zany ny nidony ny andraikitra nijorono ny antony nijorono ozy rehefa nirazafa manatany teo fa izay atao hoe famaritana ny hoe iza ny manao inona ary iza ny tsy nanao inona zay mihitsy no tena tiatsika petraka satria ny zavatra tsapa sy hita zany nisy famoizana ain'olona nisy enquête parlementaire teto raharata ny farafangana nisy olona maro ripaka hoe gadra nandositra zany tany Anjozoro be nisy olona maro samy hafa ihany koa ripaka fa eo amin'ny tontolon'ny tanora sy ny fampianarana ihany koa fa namoizana ain'olona tsarotsika tsara ilay tifidanitra nahavofe tamin'izany fotoana zany satria nisy mpianatra maty tamin'izany nandrasatsika hoe aiza moa ny toy an'ireny dia ahoana ny mikasika any Antsipry an'ireny fa tsy fantatra ary tsy hita zany rehetrarehetra zany fa vitavita fotsiny amin'izao dia tsy misy toyany dia anjaratsika ny mamerina an'izany satria dia mifamatotra mihitsy ao anatin'le hoe toy ny ahoana moa ilay tokony hijerena ny tranga anankiray amin'ny lafiny scientifique sy teknika izay tokony zavatra ninona foronana ara-politika zany dia tokony rahan'ny rehetra manaiky le hoe scientifique sy teknika mantsy raha miandrandra ianao ka mijery lanitra
de manga ny lokon'io zany de tokony hoekenao hoe manga io na inona fanirinao hoe atokony mba havy ny orana na tokony mba isy rivotozana fa rehefa zay aloha lay zava-mitranga jerenao amin'ny resaka teknika resaka scientifique hoe zay le fe de tokony hoekeny zany de ohatran'izany koa ilay nresahantsika teo amin'ny resaka part de responsabilité manahirana mantsy izy ty satria misy deux poids deux mesures zany tsy de manahirana ny sainy tsarotsika tsara ny anidonia de nresahany namana teo nresahanay teo ny aminao hoe ny azakazaka efa nitady hoe ahoana ny fomba hitsabona teny efa tany amin'ny hôpitaly eny nitsabo teny satria narary ny ombo ny aretana de fantatritsika inona ny déclenché an'izany olana samy hafa zany zay nahazo azy de hoe satria nisy mpanao politika nitsidika azy amin'ny mahasamy malagasy de niteraka fahatezerany tompony andraikitra isan-karazany miresaka politika de inona ny toyany inona ny vokany de tsotra atao anatin'izay ohatrany hoe nosaziny ny nidony de naverina any amponja na efa tsy salama azy de nandoalika ny zandry be wawa isan'ny mpanakanto manano maizy azy eo amin'ny resaka zavakanto malagasy any keo nangataka fa iza moa re olo reny no andalehanao izy fanira zafy manatany fa ilay fahitana an'le toe-pahasalamana fa zany rehetrarehetra zany dia tsy nisy ny raharaha tsy nisy ny vakilo tao anatin'izay rehetrarehetra deux poids deux mesures ozy tsika fantatritsika efa nisy olona tany amponja nefa fantatra ny aminy hoe nefatratra amin'ny flagrant délit aloha be dehibe ny tsy niditra amponja io zao le resaka actumadasy ny sisa serasera madao resahantsika fa misy nefa tany amponja ohatrany DG any knaps teo aloha fa de tany ampigadrana ny navoaka de natao mise à la disposition an'ny justice tsy haninao hoe narary mafy na naninona de taty arina aza moa re ohatra ny tendrena PCA ny Madagasikara Airlines andray na manafaniry zafy manatany de tena mametra-panontaniana zany ianao sa hoe akamy reny namany reny praisosy reny prailiste reny de avitrably reny na tsy maninona fa tsy tisy toy manahirana be zany olona salama be fa enjehany lalàna satria ny raharahan'ny knapsa tsarotsika tsara ilay fikirakirana ny volan'ny knapsa vola ny ray aman-dreny sy ny sisa mpisotro ronono fa nisy mipiritsaka fotsiny amina fomba tsy ara-dalàna sy ny sisa tao niteraka tao le général zany de tena hita zany fa nisy andraikitry le DG fa navoaka moramora tany satria namana sy ny sisa fa tsy mba tahaka an'izany ny nidony de izao ny vokany izao ny zavanitrany manahirana zany rehetrarehetra zany fa ambaratsika sy resahantsika satria everina fa izany fomba mampanao pratika politika zany a ilay nampijoro an'reto teo anivon'ny collectif des candidats reto hoe misy fomba nampanao politika amotika ny fiarahamonina misy atsika ary tsy ampandroso mihitsy amin'ny Madagasikara satria anomevana ny fomba mampanao mamoetra manao tsinitsinina ny hasin'ny ny aina manao tsinitsinina ny asin'ny fanarahan-dalàna manao tsinitsinina ny asin'ny fitsarana manitsaka ny fahaleovan-tena ny fitsarana ary manao zinona ny asina maha olona ty misy faneokevitra Paolo Rasolofonarivo nametra-panontaniana izy amin'ny mahateknisianina azy raha olonarivo Paolo zokobe mpitarika ny sinady zany a dia jerentsika eo androany maraina izy tiny momba ny resaka teknika amin'ny resaka hoe famonjana maninona moa ny aseho atsika izy ty zany mba aseho atsika kely namana teknisianina le izy satria misy teboka vitsivitsy reto zany no teneniny izay efa fantatritsika rehetra ary nambara fa ity moa zany administrateur civil manam-pahaizana amin'ny fitantanana raha-panjakana no mametra-panontaniana de apetrakitsika le izy apatsorona no itenenanketo izy mila jerena ny système judiciaire eto amitsika raha migadrana voafonja ny olona ray de ilay izo iveziveziry ihany no tsy tokony isitrahany manana zotsabona inana hitafy ovangin'ny avany ny olona voafonja izany ve ny zava-misy eto amitsika tena valable ho an'ny rehetra ty ho an'ny rehetra zay mantsy le nambarako teo faniry hoe teknika le resahantsika eto indrindra ho an'ireo mety hoe voafonjara politika nano ny antony misy fandrohitana ara-politika amin'ny fanjakana zay mihitsy tena le valable ho an'ny de rehetra izao fanontaniana zao zany no manamarina n'lefa makavakana nataonao fa nataonao teo fa ny razafy manantany nataony zokobe ary fidy raha manandray be nentsika teto hatrany fanamboana an'ilay afaty fandarantsika tiny amin'ny hoe tanteraka ave zany
fa zao misy responsabilité ao zany rehefa tsy voatsaby le olona araka ny tokony ho izy zany hoe responsabilité ny dikan'izany misy fampiarana lalàna takina rehefa nisy tsy navita ny asany araka ny tokony ho izy zany tao ny inana araka ny tokony ho izy ve raha tsy tanteraka zany de nisy fandikan-dalàna zany tao ny tavy araka ny tokony ho izy ve rehefa tsy tanteraka zany de nisy fandikan-dalàna zany tao de rehefa misy ny fandikan-dalàna raha ny tokony ho izy de misy ny faninjehana araka ny lalàna de misy ny famaizana voalaza ny lalàna de apetrakintsika io faneho-kevitra teknika nataon'ny Paolo Emilio Raolinarivo Solofina Valio anairana andretraretra hoe tsy zah irery fa misy zavatra tena mila jerena de zay le avahana napatsahivana teo ny amin'ny hoe misy olona ne ihany de tafaporitsaka mivoaka fotsiny am'izao misy efa tratra mihitsy hoe ty le raharahan'ny SMMC misy an'izao resaka volam-panjakana maketsa tsy isy to ihany ity misy resaka tsy hanambaro-panjakana manahirana ohatran'izao zao tsy isy to ihany de ny any am-ponja voaka moramora gros bras tratra en flagrant délit ny fanakorontanana na mivoaka mora be loatra ny zavatra tahakan'izany ny ohatra azo raisina tahakan'izany dia mahatonga atsika tena malahelo tena malahelo manoloana ny fahalasana ny ray aman-dreny Nini-Dony justice pour Nini-Dony hitatsika eo ny fivoaran'ny vaovao mbola mboatra ny razana am'izao fotoan'izao de miezaka tsika mametraka ny adevitra amin'ny resaka teknika tahakan'izany satria tsy azo ialana ny famakafakana politika manodidina ny tiraraha ty sy izay hotoyany izy samihafa miandro ny fivoaran'ny vaovao be de be ihany koa ny vaovao samihafa voaraitsika izay horesantsika eo omaly dia ny antso zahay satria izay moa ny mpanao gazety rehefa naheno omaly maraina ny hoe lasy Nini-Dony dia nandray ny nanamarina ny vaovao ary isan'ny atao hoe nantsonay ny angavianay mba hoantanina ny resahana satria everinay fa raha ny mpitondra fanjakana ankehitriny de izy rery no atao hoe légitime sady légal zany hoe sady ara-dalàna no ara-drano zao fotoan'izao ny filohany anteny pirenena Christine Razanamahasoa de ny angavy azy zahay niresaka taminy hoe ahoana raha matofilony fanekevitra ao manoloana n'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao satria hatramin'ny nahalasana ny mpanakanto Nini-Dony de ny fanoritana ilay zava-miseho ny fanekeny dia nanantona anazy zay teny amin'ny trano fonenany dia nametraka fantanina ny resaka tamy mombantera raha ty sy raha tolo-janahary rahantsika avy hatrany ny faneho-kevitra ny filohan'ny anteny mira pirenena Christine Razanamahasoa manodidina ny fahalasana ny mpanjaka vavy ny Saleky Nini-Dony irana aloha voalohany indrindra sady malahelo ihany koa ny nahenona ny fahalasany mpanakanto Nini-Dony androany ary tsy ny maha hoe mpanakanto azy ihany fa izy dia manana songadina manokana eo amin'ny tantara ny fitiavana an'izany atao hoe tanindrazana koa amin'ny maha vehivavy ahy no hitenenako eto ary amin'ny maha reny mpianakaviana koa ary amin'ny maha mpitolona ahy sady mpitolona koa moa i Nini-Dony nitolona ampanjakan'izany fahamarinana izany sy ny hoe amin'ny fitiavana tanindrazana ka dia niady tolona tokoa izy amin'ny tsy anjakany marina amin'ny tanindrazana ary tsy nanaiky ny fampiororona na ny antso-jay zay natao azy fa nijoro mandrakariva izy koa eto aho zany dia amin'izany nambarako teo zany indrindraindrindra maha reny mpianakaviana koa sy olona manana mahizy azy amin'ny firenena izy dia ny tena koa tompon'andraikitra amin'ny firenena dia eto aho dia mampahery ny fianakaviany izay nilaozany indrindra ny zanany ny fianakaviana akaiky azy manontolo ary
taranaka foko manana ny maizy azy izy io ao Anosibe de ilay taranaka le hoe zafiny fotsy manontolo ary io indrindra no io ny fanoherany ny antsojaina ny erisetra natao tamin'ny tany ny io fianakaviam-beny io no tena nahafantarana azy koa e ka dia mampahery koa aho ny artiste satria artiste izy voalazanao teo faniry fa izy dia mpanjaka vaviny Salegy ary efa nitetezany tany maro ka dia eo koa ny artiste akaiky azy ary ny artiste malagasy manontolo no anolorako ny teny fampaherezana ny fampiononana ary hoan'izay rehetra nanolotra ny fiainany ho an'ny fitiavana ny tanindrazana satria izy de mijoro ny amin'izany tsy mitsangako menatra ianareo akaiky azy na ianareo fianakaviany satria vehivavy mahery fo ary nahery fo ny firenena izy ary tsy mba niemotra teo anatrehany sakatsakany na ny fampiholokoloana na ny fampitahorana fa nijoro atrany ka ary nataony ambony de ambony izany hoe fitiava-tanindrazana tombotsoa ho an'ny tanindrazany ary tena tsy nananana havana aza ary tsy nananana namana rehefa nydroso tamin'ny tolona ho an'ny tanindrazana ary hitahitako taratra amin'izany koa zao olona miteny manatrika anareo zao ny mahakasika an'izany atao hoe fijoroana hampanjaka ny marina izany sy ny fitiavana miteny azy satria araky ny voalazako teo fa ny olona sahala amin'ny mpanakanto ny donia sady mpitolona dia everiko fa mendrika kosa ny raha halaitahaka ny fijoroana hampanjaka ny fahamarinana zany kanefa kosa raha amin'ny fotoana andalovantsika sahala am'izao fotoana ny fanorenana izao ary fotoana ny fanarenana fotoana ny fifanatonana fa tsy fotoana ny fifandrafesana ka tokony ifanatona i fotoana ny fihavanana mila mifampihavana fa tsy ifampiantsy na ampiasa fampiantsy ambavana ampiasa herisetra na ambavana amin'ny fihetsika tsy fotoana n'izany tsony zao tompoko fa tena fotoana ny fifanatonana fifamelana fifankatiavana ka izay rehetra mitady ny fisarahana na fisarahabazana na fampiatsiana de tokony atsiaro tena zany fa tsy fotoana tsony tokony ifanatona ny samy malagasy ny mpanao politika indrindra tokony atsahatra ny fandrafesana fa mifanatona miresaka amin'ny latabatra boribory mifandray tanana mifamela heloka mba afaka anarina sy hanorina any firenena vanina hotsika satria tsika malagasy ane de malaza amin'ny hoe maha malagasy manana fitiavana ka dia everiko fa ny fihavanana izany ndro tanjona ary kolotsaina tsy ananany rehetra fa ananantsika malagasy eny ary ny ray aman-dreny Kristina Razanamahasoa zany zay narahantsika izay de internet ihany ny fisaorana azy
nanaiky nandray ny ekipany Angarito na omaly ariva zany nahafanay ihany koa ny fanakalo hevitra tamin'ny raharaha maro samihafa fa izy moa nanipika ny amin'ny hoe tena ny raharaha ny nidony no tena ho resahany mazava manoloana izao fahabangana lehibe eto amin'ny firenena izao ary dia hita taratra tao anatin'izay lahateny faneho-kevitra nataony filohan'ny teny miram-pirenena izay amin'ny hoe tena tsy azo sarahana mihitsy amin'ny ambiansa politika zany na ny fifampitondrana ara-politika misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao zany ity raharaha mikasika ny ray aman-dreny Fodimandry ny tompoko vavy Nenidone ity tena tsy azo sarahana izany satria dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe ilay fomba fifanomezakaja fifanomezakasina ao anatin'ilay ambiansa politika Nenidone dia nresahantsika nresahan'ny namana maro samihafa ary fantatsika rehetra ny hoe tena tamin'ny resaka politika no nanagadrana azy dia resaka atao mihitsy hoe atsojay politika no nahazomanana azy tany Aponja ka na dia nisy aza ny fitakina sy ny fangatahana samihafa fangatahana sy fifonana ho azy mihitsy aza no nataony ny namany artista sasany dia izay no zava-nitranga izany dia izao nitarika hatrany amin'ny fahafatesany izao be dia be ho isika ny faneho-kevitra samihafa sy Ratolo-Janahary amaranantsika ny resaka mikasika ny ray aman-dreny Nenidone misy sary maromaro nalefako any zany any Nosy be Elville amin'izao fotoana izao be dia be ny faneho-kevitra samihafa zay azontsika ambara hoe réaction à chaud tena vontona alahelo teny mahitsy fijoroana vavolombelona nataona namana samihafa nataony fianakaviana akaiky azy nataony olotsotra mahafantatra azy nataony mpiarahamonina aminy fa izay teto anivon'ny ekipany Angareto na dia nisafidy hoe tsy alefantsika aloha reny ho fanajana nyreo ataontsika hoe ny mahaomboatra ny razana zay tokony mbola ondrehana zany mpanajana amin'izao fotoana izao ho fametrahana ihany koa ny ataontsika hoe fitoniana zany manodidina ny nofo mangatsika ny tompoko vavy Nenidone na dia be dia be raha zavatra misamboara voary ny atezerana isan-karazany manodidina nyity raharaha ty dia ny vaovao farany fantatritsika zany amin'izao fotoana izao raha efa misy sary favonina ihany ny avy any dia efa ny toerana zany any Nosy be Elville ny nofo mangatsika ny amin'izao fotoana izao ary eo andalam-pandaminana sy ampandrindrana an'ireo ataontsika hoe zava-misy samihafa sy ny fikarakarana manodidina azy ny fianakaviana misy vaovao isan-karazany voaraitsika fa ny lohana vaovaotsika zany dia mampitany amin'ny hoe mangataka ny fianakaviana ny anajana zany ny safidin'izy ireo ny anajany ny fitondram-panjakana ny heverin'izy ireo fa tokony atao manoloana ny zava-misy vahoaka marobe tahaka izao hitantsika amin'ny sary zao ao Nosy be Elville no mirotra manome haja ary mifanotrina amin'ny fianakaviana amin'ny fahalasana ny tompoko avy ty izy dia tonga tao amin'ny ivon-toerana anankiray zany izay fanomanina manokana andraisana ny fahatongavany zany nofo mangatsikany zany tamin'ity androany ity zany dia mandamina mihitsy andalam-pandaminana zany ny fianakaviana ny olona mahafantatra azy ny mponina ihany koa zany dia mifanotrina aminy amin'izao fotoan'izao ity zany sary misy amin'ny reto sary reto ny ainganiny ny alatany Antsiranana dia ny fahatongavany ao Nosy be Elville ihany koa manome voninahitra azy ary mitanjozotra manao anazy teo zany sary teo aloha fa ho hitantsika io moa zany dia ampitaina amintsika eo ihany fa ny mahakaiky ny fon'ny vahoaka ny Nenidone dia noporofony ny vahoaka ny Nosy be Elville tamin'ity androany ity tsy mbola hita am-pelatanantsika ny fandaharam-potoana samihafa momba izany ny mikasika ny fikarakarana ny nofo mangatsikany ny fanomezam-boninahitra sy ny fandaminana ary ny fandrindrana izany fa dia ho ampitaitsika miandalana eto ihany koa fa dia anterina zany ny fankahirezana ny fianakaviana sy ny artista samihafa ao anatin'izay rehetra izay nresakitsika sy Ratolo-Janahary teo an'ilay publication nataony ny serasera mada
raha mety zany de ataotsika karazana fenêtre anankiroa satria misy an'io le publication ataon'ny posy namana mpanao gazety posy io ihany koa milaza ny lay faneho-kevitra navoaka ny infocom masaiga zany de mba ataotsika fenêtre kely eo le izy a satria misy raharaha zany zay iveritsika fa tena tokony omena lanitra miresaka cybercriminalité mantsy a ny infocom saiga io le nambaratsika hoe nisy feo be nandeha tato anatin'ny 3-4 andro ny hoe fisamborana generaly ex-colonely de hoe fianonan'ireo zany a tamin'ity andro anty de mba ataotsika fenêtre kely le izy le vaovao a navoaka ny serasera-mada zany ity zany le pejy mpanohana ny fitondram-panjakana pejy mpanohana ny fitondram-panjakana makasitraka ny namana teknisianina zay tena ataotsika hoe manana ny fahaiza manao samy hafa mihitsy moa zany am'izao fotoan'izao dia resantsika tahaka zao le izy a io ankilan'io a ilay serasera-mada zany a pejy mpanohana ny fitondram-panjakana laza lainga tahaka izao hoe nietsika krizy ny nidony atao riany nandrenesana ny valim-pifidianana ka nalefa notsaboina any antsiranana io zany le tena hoe lainga ary tsy vitan'ny hoe lainga fa tena fanaovana tsinitsinina ny aretina efa grave be zany hoe raha ny soatoavina malagasy fotsiny zany resahana de tena hoe tena tsy fanao ianao ary atao hoe tena efa tsy miraharaha itsony ny ataotsika hoe farafakely ny tokony fahalala-pomba amin'ny mahamalagasy a ity pejy serasera-mada ty sy ireo mpanohana ny fitondrana rajoelona izay tompony ity serasera-mada ty rahantsika malala moa zany tsy io ny publication voalohany tena niteraka alahelo atezerana ho an'ny olona mijery satria tena mpamafy lainga fa efa victime nyity serasera-mada ty daholo amin'ny fandikan-dalàna na fanelezana vaovao tsy mari-potitra io na fanovana ny vaovao io na fanalamba-raka io de nataonyity serasera-mada ty mikasika na mpanao politika samy hafa ary de tena voiziny amin'ny fomba rehetra mihitsy zany ny vaovao diso zany fa nresaky tsika hatramin'ny maraina hoe mbola anamarina ny vaovao sy ny sisa androany rehefa naheny fa mandehabe ty resaka hoe fisamborany tya dia io zany ny teo aniva gendarmerie pirenena ny fahafantarana ty infocom saiga ty de io zany no pejy manao ny serasera gendarmerie pirenena de milaza izy ny amin'ny hoe mahavoasazy ny fanelezana vaovao tsy marina ka handraisana fepetra tsy marina ny vaovao ahely ao anaty tambajotra tserasera fa voasambotra ka atao famitorana eny amin'ny section de recherche criminelle Antananarivo ny generaly de mena eo zany sy manamboninahitra colonely anankiroa zany fandikan-dalàna ho izy ny fanalana baraka sy ny fanelezana vaovao tsy mari-potitra ko tsy maintsy andraisana fepetra efa eo ampelantanany sy service de lutte contre la cybercriminalité ny raharaha efa fantatra avokoa ireo nahavanina izany hatram'izay nanaparitaka izany natao de hoanatra sy fampitandremana ireo mety mbola lay-panahy anao filazana sy fanaparitahana vaovao tsy marina zao zany no zava-misy androany zany tsika ny vaovao ofisialy dia milaza ary nanana valiny zany tsika momba ny fanamarinam-baovao zay tsy maintsy atao moa zany a mais aloha ny tena iresahana azy ny hoe tsy marina zany a ireny feo samy hafa nandeha ireny zay zany anankiray ty zany dia manazava ny mpitandro filaminana fa tsy marina velively zany version anankiray io zany fa ny tena ty tsika atongavana ihany koa ankilan'izay dia ny fisininy tsy maty manotana ilay ataotsika ihany ndraiky hoe mbola deux poids deux mesures ihany koa ty zavatra resantsika ety hoe fa maninona zany a no misy pejy mamoaka vaovao misy olona manaparitaka vaovao misy olona tena milaza zava-doza fa tsy mbola nahentotsika fa hoe andraisana fepetra tsy fandikan-dalàna ve ny fanararotana sy ny filazana vaovao lainga tahaka an'izao hoe fandrenesana valim-pifidianana ane de hoe nietsika krizy ohatrany raha ankolaka zany de hoe tena zavatra araka ny sitrapony no nahazo ny nidony satria resaka valim-pifidianana ny nahavo azy tsy fandikan-dalàna ve zany tsy fanelezana vaovao tsy mari-potitra ve zany de izy fandraisana fepetra ve am'le serasera-mada de resantsika tahaka an'izao zany a mba ho tonga ny potitsofo ny tompona andraikitra manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena zany dia hitatsika eo a ny
toy an'izany rehetrarehetra zany fa de efa vaodiso zany ilay vaovao miparitaka am'izao fotoana zao hoe ny tompona andraikitra mikasika nyreto le resaka jeneraly sy ny sisa anjaratsika moa amin'ny mampanao gazety ny atao hoe mitondra ny famakafakana samihafa manodidina ny raharaha tahaka an'izao ivadika sary hafitsika namana teknisianina ny sary horesantsika indray de misy sary maromaro nalefany Siratolo-Janahary mikasika an'ireo lainambarany fa nirazafy manantany hoe filaharana samihafa eto Antananarivo am'izao fotoana zao ty moa zany nisy anankiray nampime ihany koa andraso misy vaovao ihany koa zay ho alefatsika eo zany ny sary ho alefatsika dia ny mikasika ilay filaharana amana teknisianina filaharana amina quartier général zany no teny amboatra rahabateny zany nisy hoe olona ilahatra aka le vola mba alefatsika koa le izy satria de vahoaka be no milahatra zany am'izao fotoana izao mitaky ny vola nampanantenana azy ireo zany ho sarany fifidianana ny candidat laharana fahatelo moa zany izy ireo raha ny vaovao zay voaraitsika zany de aseho atsika de misy vaovao an'ny Cool TV ihany koa zay anankiray ataotsika fenêtre anankiroa ihany koa namana teknisianina reo sary anankiroa reo misy sary maromaro moa ato fa reo naty raha misy sary hafa any satria hitondratsika famakafakana zany le izy de misy an'le nalaza be mihitsy iny nalaza be mihitsy lay fanehoan-kevitra milaza hoe alalana aveza moa ny afahanareo mitaky vola misy an'izay koa fa mbola tadiavina Siratolo-Janahary fa le sary anankiroa aloha zany no ezahantsika avoaka ho hitan'ny olona fa ity zany dia mana-pirofo ny amin'ny hoe tena nisy olona zany tena nisy fampanantenana natao an'ny olona tao fa rehefa lany ny candidat laharana fahatelo dia manana zozy reo zany hitaky vola hitaky ny vola zay nampanantenana azy dia misy milahatra be zany tena tiako ivoaka mihitsy aloha le sary melony resantsika ny Antsipriana satria kilany de misy resaka hoe fampanantenana tosika fameno fampanantenana fizarana vola misy miteny ray hetsy misy miteny roa hetsy misy moa milaza hoe tafakatra hatrany amin'ny telo hetsy ilay izy de milahatra zany ny olona mitaky an'io fandaniny ihany koa fa makafakana tokony hoentina de any amin'ny hoe toy ny ahoana no tokony hitondrana zany ny resaka raharaha politika sy ny pratika politika eto amintsika eto ary toy ny ahoana kosa ny anjara andraikitry ny olona pirenena manoloana azo zava-misy zao raha jerena safimorona de hoe mbola tsy fay ihany va zay moa le fomba fiteny malaza am'izao fotoana zao hoe mbola tsy fay ihany va hoe mbola tsy mbola amaly ihany va zay zany le fiteny fa eto zany le mifanaraka amin'reto sary reto indray de hoe mbola tsy fay ihany va satria zany fanatanterahana fampanantenana zany no antony laharany reto olona mitaky voly reto am'izao fotoana zao de betsaka moa milaza fa tezitra satria de misy fanazavana amin'ny hoe mbola henitra kely ohatran'ity zany le sary eny teny amboatra rahabateny zany androany de milahatra ny olona fa hoe aka vola de nisy mpanao gazety moa zany ezahana nanontany ihany koa teny de hoe tena misy mihitsy filaharana aka vola hatrany amahajanga any misy filaharana satria de hoe efa nivalina mivoaka am-pifidianana efa plus ou moins efa lany le olona dia tonga indray zany ny olona nitaky ny volany ny famakafakana mifanandrify am'izany azontsika lana am'izay le sary namana teknisianina dia teboka anankiroa zany no ho resantsika voalohany ilay lafiny mifamatotra amin'ny hoe fifidianana sy fampelezan-kevitra ary safidy zay zany de tena hoe resaka fanarahan-dalàna sy resaka fomba fitondrana ny raharaha-pifidianana eto amintsika fa de mana-pirofo reny fa de nisy tokoa ny fividianana safidy tao sandaina ny safidy ny olo-pirenena eo zany tsika de efa mahita sady ny amin'ny hoe ara-dalàna ve zany sa tsy mazava ho azy fa tsy ara-dalàna zany ireny zany de efa pirofo
ahitana ny amin'ny hoe raha tena misy ny tanytandalàna sy ny fampiarana ny ara-dalàna eto amin'ny firenena tsy tokony ho valida akory fifidianana no terena tamin'ny lakamisy iny tsy azo ekena ninninona vokatry ny fifidianana iny satria de tena miariary ary manahirana am'izao fotoana zao satria tena miariary tena tsisy manafina ninninna ohatrany hoe zavatra normal fa reny de tena voaproof ny olona ray mijoro mitaky voly satria lany ny kandida anankiray de proof ary manaproof fa misy corruption électorale na kolikoly avy reta ara-pifidianana atao raha ohatra aza kahitarina kely de hoe na ireo olona mitaky voly reo ary de azo enjehana araka ny lalàny satria manaiky manao kolikoly amin'ny fampanantenana fisandana ny vola ny safidin'izy ireo de tsy mahagaga ianao raha ohatra ka mahita video samihafa amin'ny resaka fifidianana hoe misy zavatra tsy ary mbola hita tao anatin'ny 90 taona tamin'ny resaka fifidianana fanitranga tamin'ity fifidianana andray mandeha ty de tsy gaga tsika mahita an'izany na ny olona manome vola na ny olona mandray vola amin'ny resaka kolikoly dia samy manao kolikoly daholo corruption électorale ty reo le olona fa tonga zany de hitaky vola hatrany mahajanga de andrenesana an'izany de misy mamoaka compte fake finaninany zany any anaty Facebook any manazava sy be resaka ary be théorie momba ny hoe zay rehetrarehetra ny fidy ane de ny fidy sitrapo hoe fahalalana veza maketsy makero tao anatin'izay ny carte nomena anareo de adhésion amina parti politique efa tsisy an'izao fa reo olona rehetrarehetra reo de zao zavatra eniny amin'ny hoe misy vola hozaraina de ny azakazaka naka an'le photocopie karapanondro na alaina sary sy ny sisa de nanatena fa azo zavatra am'izay lafin'izay zany a de tena voaproof ary miariary eo mbany mason'ny olona rehetrarehetra fa nisy hetsika na hevitra natao tao ividianana safidin'ny olona efa ndraisantsika teto ny andiny-dalàna am'resaka famaizana mikasika an'izany dia manaproof reny amin'ny hoe nisy contrainte tao lasa vesatra eo atsoriky ny olona manery azy ifidy kandida irainy amin'ny hoe azo vola na tsy azo vola ao arinan'le fifidianana dia satria mahantra satria reraka satria tena ao anatina fahasairanana ny olona de be debe zany no misafidy hoe alao ty ny fidiana fa rehefa mifidy an'ity de mahazo vola tahaka an'izao de ito a misy publication zany no resahany ina ndray le publication efa zavatra fa mihitsy mantsy le tiako resahany eny azontsika seo kely any le fanazavana momba andresabola de ana satria efa nresantsika fa elaela moa iny fa voakatsika ihany zany ilay resaka fanazavana refa soa rehefa sahirana namana sy nitady azy de ezahantsika voaka de misy zavatra ohatran'izao zany misy manaparitaka any io le hoe miorasoniriny io de miresaka hoe de tsy nahazo ho an'izay tsy nahazo resaka momba n'le carte orange sy ny vola telo etsy ariary de alalana viaizany hitakinareo vola ohatran'izao de io hitatsika io na za ry ka mamaky azy satria de tena misy resaka mampime zany a ao anatin'le izy matony fidy azy a de ti azy zany fa tsy misy vola raha tambatra ny varotsy tsinjo sy tosika efa meny ny t-shirt azonareo hatram'izay de efa tena mihoatra ny telo etsy ariary asoritsika am'izay le izy namana technicien mahamenatra tena mampiorokoditra fa corruption électorale tena vaky batsilana zany a reny zavatra hitatsika reny de misy excuse pidance mihafa mandeha ny ambadika rehetrarehetra any de reny rehetrarehetra milahatra reny de efa volombelona ny amin'ny hoe nitambazana izy ireo rehetrarehetra kapetraka hosandaina vola izy ireo de misy nresaka tosika efa meny sy ny sisa izay tsy maintsy mbola resantsika lafiny anankiray zany zay hoe tena nisy kolikoly le fifidianana raison afaka tena anaovana ny amin'ny hoe invalidation an'le processus électoral ray manontolo nitsanga tahaka ireny raha tena tandalàna lay firenena zany asa nefa tandalàna ve le firenena de miaraka mamaly an'izany moatsika rehetra ny fijoroana vavolombelona samihafa momba le fifidianana mangany fotsiny ao anatin'izay rehetrarehetra
izay fanirira zafana ny tiatsika horesana anatin'izany adevitra zany nikajarako to manatsoa zay efa natsitsika teo ihany tamin'ny adevitra ny amin'ny hoe mba te antantsika ho an'ny zay manam-panahy na mety manana fitahirizan-tsoratra ny amin'ny hoe taiza teo amin'ny tantaran'ny repoblikan'ny Madagasikara no nisy fifidianana niteraka filaharam-be tao aoriana ny andro roa zay nanaovany vaoaka ny latsabato mpifidianana. Raha ohatra nisy an'izany tany amin'ny tantany Andriamatoa Tsiranina na Andriamatoa Deratsiraka na Andriamatoa Zafy Albert na ny Filoha Malgaravalomanina na Andriamatoa Rajaona Romampianina Hery dia mba tiantsika ho fantatra zany hoe tsy mety tapitra le filaharana ary misy adevitra marobe mivoaka ao anatin'izany adevitra zany dia anisan'izany ny aminy hoe misy tambiny na sitraka tokony hositrahan'ireo zay nanao adidy tamina kandida anankiray. Ka raha ohatra zany amin'izao fotoana izao mampiseho ny endriky ny fifaliana tsy roa aman-tany na miantsoantso ny fandresena ho premier tour de vita na miteny ny mpanohana ny fitondram-panjakana zay kandida-panjakana raha teo nytoanan'izy ireo ny amin'ny hoe tsy adikevitra fa andresy Andriamatoa Iany Rajoelina de izao anton-javatra rehetra izao de ilazantsika ny amin'ny hoe fandresena tsy miorina eo ambonin'ny fahamarinany ny adevitra sy eo ambonin'ny tena ara-dalàna no misy amin'izao fotoana izao ary irerehana sy iantsontsona fandresena ho an'ny kandida-panjakana. Ka na milaza aza ny amin'ny hoe 43% ny taux de participation amin'izao tsika miteny izao satria izay ny vokatra navoaka ny seni na mety manana 62% raha Andriamatoa Iany Rajoelina zay vato azona ka naterena andresy premier tour de vita aza ka ao arinan'izay ao arinan'ny latsabato natao tamin'ny 16 novembre misy filaharam-be ny Ambotraraba, filaharam-be Ambomangakely na filaharam-be any Mahajanga sy any faritra rehetra samy hafa dia manahirana zany adevitra zany. Ary raha milaza raha fa hoe 43% ny taux de participation ary mitarika amin'ny ampaham-bato 62% na 2.9% nga Iany Rajoelina zay hitantsika amin'ny sary kanefa mivoaka amin'ny horonan-tsary maro samihafa ny fahitana olona mitondra urina mandehandeha ary manisa vato alaina le vato de avoaka mangingina de resana ny amin'ny hoe ireto averina iray roa telo sisisy averina ao anaty urina zay manana an'izay sary zay tsika de mba ahoana ny eritreretantsika an'izany tranquille amin'izany ve ny fisainan'zareo de rahantsika vetivety zay satria efa nomanina manasira tolo-janahary sy ny teknisiana zany dia ho hitantsika eo le izy ity fa ao arinan'izay zany de misy fanio-kevitra ho avoakatsika fa alefantsika aloha ty sary ray ity sira tolo-janahary afahantsika miresaka an'izay adevitra zay hoe vetivety kely tena sarao aloha le izy satria ahoana ny eritreretanao hoe roa telo andro tao arinan'le latsabato natao de fe filaharany etseroa ary mivoaka amin'ny sary samihafa ny urina entina mandehandeha ary rehefa entina mandehandeha dia misy fampidirana vato ao anatiny hitantsika amin'ny sary. Te hiteny fotsintsika amina trangan-javatra ohatr'izao hoe atraiza ny famarinany adevitra amina trango ohatr'izao ino zao traitement ana voka-pifidianana zao ary ahoana ny fomba hikajiana azy akoatra n'ity tsy manino nisy olona namana teknisiana nandefa azy akoatra n'ity adevitra ty de zao maninona no niteny Andriamatoa Malgaravalomanina tamin'ny Zoma fa nandritry ny vanim-taona-pifidianana iny de nahazo antsy marobe izy tamina chef district ny amin'ny hakarina ny taux de participation de nisy adevitra marobe nandeha tamin'izany ny amin'ny hoe misy andihana olona entina makary sy ny sisa ary mena baiko na amin'ny ampiakatra de tahaka ny fandraisana anjara mifidy ny anivon'ny district
de zay ny tenentsika hoe na 62% io na mety mihoatra an'izay na 60 na 72 na 75% même 80% ny andresen'ny andro rajoely ao na ataony 4% na 50 na 60% taux de participation zay fandresantsika zany tamin'ny herinandro ny amin'ny hoe mora fantatra ny eny ny fandraisana anjara amin'ny filaharan'ny olona mirotsaka eny amin'ny bureau-pifidianana rehefa feny olona milahatra eny amin'ny bureau-pifidianana dia azo hanamarinina ny hoe 0% ny taux de participation ary rehefa tsisy olona milahatra eny amin'ny bureau-pifidianana dia azo antoka hoe 0% taux de participation nentsitsika tamin'izoma zany fa zao misy finiavana ty ampiakatra 43% izy amin'izao fotoana itenenantsika zao 43% ny taux de participation hitatsika io ndrehetra de nahita na ny observateur international na ny mpanara-maso ny fifidianana tetatena hoe faible na taux de participation ary ny safidy aza nahita tamin'ny 12 ratoandro tamin'iny alakamisy iny fa 2 isanjato ny tahampandraisana anjara nireo mpifidy nandeha nandatsabato fa fahambaraka sy fahamenarana ary efa nresantsika tamin'izoma hoe légitimité an'le fahefa ny andro rajoelona raha olany eo amin'le taux de participation ambany be no problème an'izy ireo de mandeha le ketriketo sereo de tsy gagitsika raha ohatra ka mahita sénateur teo aloha manao publication ny résultat misy azy de apopokany hoe taty aminay 60 taty aminay 70% de misy mpanohana fanjakana sasa amresaka ny hoe taty aminay 50 taty aminay 60%. Fa mba antanitsika firisanjato mivaty tany ambalanirana ny olona nandeha nifidy tany commune ambalanirana nizara fa nisy 10 isanjato mba fataritsika ny olona mifidy tamina bureau-pifidianana tany Entsoy sy tany amin'ny faritra maro samihafa eny na tany Mahajanga zany ary nisy nandefa an'izany vaovao zany tamin'ny alalany tambajotra sosialy ny amin'ny fizaram-bokatra samihafa ka na andresy amin'ny vato 20 isanjato dia Iandro Rajoelina na akarina any amin'ny 50 isanjato mihitsy aza ny taux de participation kanefa mbola feno olona milahatra isaky ny quartier général misy olona manisanisa vato kelikely mivoaka amina vidéo ao ary misy adevitra maro samihafa mivoaka ny amin'ny hoe nisy baiko natao tamina collectivité na territorial déconcentré diositsika hoe tsy hamary toerany zany ity ny fanehoan-kevitry ny safidy zay anisan'ny anaramaso ny fifidianana nanao réaction voalohany indrindra teto Madagasikara andalateny tsotra fotsiny no ny tapahatsika ao anatin'izay andalateny tsotra fotsiny no ny tapahatsika ao anatin'izay de vakitsika le izy zay ny sotomitsika tamin'ny fanehoan-kevitra marobe navoaka an'izany fiarahamonimpirenena safidy zany zay nanaramaso ny voka-pifidianana mihoatra lavitra ny fanarahamaso nataony teo anivony sehatry raisam-pineny zao nazavana pour expliquer la chute du taux de participation safidy à relever les points suivants zany hoe mba anazavana ny fitotongana ny taham-pandraisana anjara ny safidy dia nanamarika an'ireto teboka manaraka ireto ny déficit ny confiance zany hoe ny tsy fahampiny ny fifampitokisana eo amin'ny électeur ny mpifidy amin'ny androm-panjakana indrindrandrindra ny androm-panjakana anankiroa miresaka amin'ny fifidianana CENI sy ny ACC zay zany de anisany nandatsaka ny taux de participation ny refiny fandava ny collectif des candidats handray anjara anatin'ny processus électoral ary narahan'izy ireo aiko ny tsy andraisana anjara ao anatin'ny fandatsaham-bato ihany koa de nampienjera nampitotongana anjany taux de participation zany ny odidiny fifidianana zay tsy milamy ambony be sous tension sy ny fanapahan-kevitra ny raisina tamin'ireo filaminana nataony force na ny hery samihafa miandraikitra n'izany filaminana zany ihany koa de nitarika climat intimidant nitarika tsangatravatra nitaraka fampiororona fampitahorana ary dia nampitotongana ihany koa zany ny taham-pandraisana anjara
ny mpifidy. Ny ras-le-bol de la population, zany hoe ny tsy fahazakana na efa mihoatra ny fahazakany mponina ny hodidina ara-politika eto Madagasikara, zay tsy mitondra miabo akoriny eo amin'ny fiainana andavanandro mponina, dia mitarika ihany koa zany ny fitotongana ny taham-pandraisana anjara. Izany fitotongana ny taham-pandraisana anjara izany dia mitarika any amin'ny tsy fahampiany légitimité any président, ny fahamarina toerany filoha lany eo, ary teraka fahalemeny ny androm-panjakany ny république, fragiliser les institutions de la république. Ary farany ao anatin'izay point nreleven'ny safidy izay na nasongadiny safidy izay de hoe les difficultés de nos observateurs ozy izy na ny fahasarotan'ireo mpanara-maso ny fifidianany eto amintsika ao anatin'ny fanatanterahana an'izany asan'izany, manoloana ny fampirorona, manoloana ny raha matahora samihafa eny anivo ny mpirofandatsaham-bato sy amin'ny alalan'ireo tompon'andraikitra eny fotony, dia anisany ihany koa tsy azona zany lay PV ny refus ny autorisation de mettre de mba hahafahana manao fanaraha-maso ny mpifidianana zany sy observation maso amin'ny PV sy ny interdiction d'observer dans certaines SRMV, zany hoe ny fandrarana mba tsy hahafahana manara-maso ny anivon'ireo Brown ny SRMV samihafa, dia anisa mitarika ihany koa zany satria tsy ampy zay fahafahana ny vaovao eny fotony zany. Io ny safidy io fa ny international libéral na manasira tolo-janahary ny kianjarako tomanatsoa de mazava koa ireo zavatra nambaran'izy eo fa betsaka ny tsy ara-dalàna, ary antony nahatonga ny fitotongana zay mpifidy nantaha mpandraisana anjara mpifidy tsy atrika fifidianana zay. De ohatran'izany ihany koa ny SADC, ny SADC dia 13 pejy ny taritra nataon'izy ireo, taritra préliminaire 13 pejy ny taritra préliminaire nataon'ny SADC, manamarika ny zava-misy eto Madagasikara. De jerevantsika ihany koa ny faneho-kevitra avy any amin'ny Le Monde, mazava tsara mihitsiny. Atao anatin'ny Le Monde izy de miresaka ny commission électorale nationale indépendante nansenio izy tamin'ny lahady maraina. Iany Rajoelina ozy izy dia anisany manana ny apaham-bato 13 isanjato am'ireo vato amin'ny taux de participation 42% contre 54% tamin'ny 2018. Président sortant ozy Sasemina zany hoe nirosotro kely makany am'izay fiverenana fahalaniny izay. De le premier tour any amin'ny fiodinana voalohany araky n'izay efa nambaran'ireo mpanohana azy. De azavainy ato le izy ny amin'ny ny collectif des candidats ny opposition efa nilaza fa iboycotena tsy andray anjara any am'izany fifidianana zany ary tsy micautionné an'iny fifidianana iny. Zay everiny ny collectif des candidats fa mascarade électorale, zany saritsary-pifidianana fotsiny zany tamin'ny déclaration zay nataon'izy ireo teo anivon'ny observateur internationaux ihany koa. Dia izany no antony mahatonga an'izao trangan-javatra rehetrarehetra izao, ary efa nitondran'izy ireo ny adevitra zany teo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena ny alertena ny situation, kanefa tsy misy an'ireo sehatra iraisam-pirenena ihany akory mba naneho ny heviny raha ny nambarina Andriamatoa ajo andrenena arivelo. Ny antson'izy ireo ande hirosany fifampidiniana dia tsy azo lazaina fa tena hitondra na hoe hamaolana zany, indrindrandrindra ka misy ny latsabato nataon'ny malagasy. De ny ataon'izy ireo zany mazava ho azy tao anatin'izay adevitra rehetrarehetra zay dia nitondra ny resaka ho any anivon'lay fampahafantarana ny zava-misy mba tsy ho tompotra amin'io ny vahoaka. Zany anisan'ny trangan-javatra zany miseho eto amin'ny firenena tompolasy tompovavy. Ka raha ifaly io le tenentsika hoe tsy ampy tompoko raha ohatra 43% nataonareo le taux de participation, tsy ampy zany ataovy am'izay revinareo mihitsy, ataovy 53% raha zay mety aminareo. Anananareo fahefana, anananareo ny olona
ananareo fibaikona dia ataovy am'izay le izy de zao ambaran'ny Le Monde fa zao na ny mpanaramaso eo amin'ny sehatriraisam-pirenena manokana aza dia anatsikaritra ny fampiasana instrumentalisation par les partisans candidat numéro 3 inona le instrumentalisation ny fampiasana manokana lay tosika fameno programme de protection sociale zay a tokony nalefa tany am'ireo fiarahamonina zay a marefo izany ary efa nampanantenana an'izany homena 100 000 ariary environ 22 euros ozatrareo na manodidina ny 20 euros isam-bolana zany ny instrumentalisena zany nampiasaina tany amin'ny partisan ny andry Rajoelina fomba hanababona ny olona an-datsabato lay tosika fameno le 100 000 ariary na 22 euros zay a natao fitaovana politika zany zany ene zava-misy ary tsikaritry ny sehatriraisam-pirenena et de voter pour lui mba hifidy azy zany zava-misy zany hita atao anatin'ny rapport préliminaire zany miparitaka zany adevitra zany ary misy anaran'olona eto tompona andraikitra na serasera voaresaka ao anatin'izany ny resaka an'izany adevitra zany ny distribution na argent fizaram-bola ary matetitetika am'izany ny vola eo amin'ny 3 alina ariary de hita ihany koa nandritrin' zany resam-pifidianan'izany ny mpanaramaso eo amin'ny sehatriraisam-pirenena no mahatsikaritra an'izany indrindra ihany koa reo zay a miandraikitra ny raharam-pifidianana tenevo ny mpirofandatsaham-bato maro samihafa resahatsika zany e zava-misy zany e io hitantsika misongadina bio les observateurs entêtés la cible des menaces tramy mpanaramaso ny fifidianana dia tratran'ny cible na menace na fampirorona teny anivo ny mpirofandatsaham-bato comme dans aucune aux izy autant campagne zany zavatra anitrangy zany arakin'izay efa hita nandritra ny fampelezan-kevitra reny de ahoana ny eritreretantsika am'izany hifaly retolo reto fa andresy premier tour de vita apiakapiakatra ny taux de participation retolo reto nefa zao zavatra zao hitantsika ny Le Monde miresaka azy ny safidy miresaka ny zava-misy ny anomalie tsy ferana ny international libéral ny SADC zany ny fitondram-panjakana nefa nanafatra an'ireo fa tsy nahafaly ary tsy namme fahafapo amin'ny fitondram-panjakana ny fanakian'izy ireo ny fifidianany de ahoana no anekena ny maskarady na fifidianana mandeny araky ny nambaranareo matoa hiajo andrenena arivelo ahoana ny eritreretana fa hanaitsy investiture na vaza zay a hitondra Madagasikara ao anatina fifidianana zay a tsy hoekeny rehetra ary ambany de ambany ny tahampandraisana anjara nomeny ny vahoaka malagasy lamosina any amin'ny 300 any hoany no mba tonga nandatsabato raha nisy ary fa kitikitiana ampiakarina moa le taux de participation am'izao fotoana zao zany zava-misy de faly le mpanohana fanjakana hoe mandresy premier tour zay de ezahana kakarina le taux de participation satria zay mahafinaritra amin'ny fony izy ireo mba ahafahana mamerina ny andry Rajoelina indray eo amin'ny fitantanana ny firenena satria zay moa ny tanjon'izy ireo mba malala ihany menatra e mba misy olombelona misaina ihany sy tonga saina eto ary zay nisy oratsika fa niokevitra nataon'Andriamatoa Moranjeva zay a mpahilalana mpampianatra mpitsara ny amin'ny ny ACC ny fototry zao fa ampitehany ny asiny ny androm-panjakana izao de tsy afa miala am'izany ny ACC ary no marian'ny observatoire safidy zany hoe tsy fahatokisana reto androm-panjakana am'fana fifidianana roa reto se nisy ny ACC de mitarika olona lehibe tamy tsy faharisia ampifidy andatsabato de mahita olona ianao zany milahatra etseroa fa matoa milahatra le olona na tiana na sy tiana tsisy fahamezatsiny zany nisy teny nambara tamin'izy ireo any misy teny natao tamin'izy ireo any aza raha rotina ny fahasairana ny vahoaka malagasy ka entina hisotomana ny safidiny zany anton-javatra zany mahatonga atsika hiteny amina hoe sarotra ny anaiky ny voka-pifidianiny ny fifidianiny ary koa tiana tsy misy ny collectif de candidat ohatrany tsy misy
ny Lenon Avenue hoy namana iary fidramanandrehibe zay iny fifidianana iny mazava ho azy misy olona zay tsy tokony ho validena ny candidature ny tao tratry ny invalidation zay tsy malagasy fa vahiny areto tsika de miteny avoaigny anara le décret le didim-panjakana le manaisitra ny zompinena mahamalagasy azy raha ohatra zany ny rairaina tamin'ny fifidianana fara tamin'ny fanazava-kevitra momba izany zompinena izany avoay le décret le didim-panjakana anareo fitantanana firenena inona tsy hahafahanareo mamoaka an'izany toko ty vetivetinareo makahakata raha de manisy casseron rouge rehefa misy fanapaha-kevitra raisinareo de mba anjaratsika mba miandra an'izay fa zao mifantaniana mipetraka oeky ny voaka malagasy ve ny investiture na vaza hitatana an'ity firenena ity zay tsy malagasy akory ary tena ady hevitra mola tsy ravo zany tsy débat clos zany matoa mbola voizina am'izao fotoana zao araka ny nambariny professeur Remoranjay fa fototry zao ady hevitra zao io ACC io anisan'ny fanapaha-kevitra ny raisiny zany ACC zany no nanaiky ny candidature ny matora azy hoe landriny reny donc tsy clos débat manoloana izany ady hevitra zany ka na inona zany ety ny lazana fa 70 na 80 isan-jato ny vato azy ngiara ajoelona tsy anna légitimité na oviana na akarina tahaka n'inona ary ny taux de participation ny sary ny toetra nangadiady désert ny bro-pifidianana rehetra manentina Madagasikara kan'izay le fanjakana mihitsy tsy anana an'izay tena filamina an'izay hitoetra eo fa soa ia fa betsaka ny ady mandeha am'izao fotoana zao ary ho andrasantsika inkazarako tomanantsony fa neo-kevitry ny collectivité candidat andro any arivo zay aneo hevitra izy reo ary vo maika bloc lehibe ny collectivité candidat mitondra ny ady hevitra anatin'ny tolom-bahoaka am'izao fotoana zao ary ametraka ny tetika ady mazava hitondrana ny tolona satria misy ny eritrehitra hoe rava le collectivité candidat nanginatra ny collectivité candidat tsia hiteny izy reo fanjava dehibe ray faharoa de ity avy any amikao Andriamatoa tendra ny nasolo ny aiko anko dia tsy petrapotsiny fa manana amin'ny PV ho ampedina izy reo anamariana izy reo ary ho ampitahana izy reo manoloana n'le voka-pifidianana zay tsy mivoaka bureau de vote par bureau de vote eny anivony seny de hoe notsika ny fanazava-kevitry ny prositeny ny am'izay fanapaha-kevitra raisiny izy reo momba indrindra an'izany PV na reo fitanana antsoratry ny latsabato ny tanterahana tamin'ny 9 volana novambra izay zany rehetra zany moa de manaprofo fa ny lazafo marataniny amin'ny hoe misy front mazava be zany a miatrika nyzay iverintsika fa fandiky an-dalàna sy tsy fanarahan-dalàna samihafa ary mitaky ihany koa ny mangarara manodidina ny raharaha-pirenena am'izao fotoana zao raha atsika aloha zay dia toizantsika eo ny famakafakana satria mbola misy point maromaro zany a ilaina asongadina atao anatin'ny fandaharana angaredona amin'ity atoandro ity zareo anivo ny prosité ny mametraka ihany koa ny paikady metiny izy ireo anapory-forona sy anasongadina na ny fandiky an-dalàna samihafa manoloana na raha-pifidianana faran'ireo dia avy amin'ny antotanisa sy fanangom-baovao azonay eto amin'ny centre opérationnel efa nampitomboana anisan'ny mpiara-miasa mba hampirindra ny asanay iretsiny zao ny vanim-pifidianana avy any amin'ny périférika ohatran'ity rehetra zao a avy any amin'ny district ny Marolambo commune ny Betampona EPP Befotaka de raha hita eto zany le sary de ampiditra anatin'ity base de données ty zany le izy de manao traitement zay zany zay am'izao io faharoa ampafantatra amin'ny vahoaka ireo tsy fanarahan-dalàna sy karazana tranga mampiayay ananana profo na antsary na vidéo na antsoratra eto lesantsika de jereo profo hitatsika tany amin'ny bureau de vote sasany tany amin'ny district sasany eto Madagasikara iorina efa feno vote zany esorina tao de sorona vote vaovao indray sorona ampidiriny zareo anatiny ao hitatsika amin'ny vidéo rehetra zany le izy eto zao de nasiany zareo marika kely hoe tahaka zao ny zavaniseho tany amin'ny bureau de vote tao amin'ny sala numéro 1 EPP Bekarara esorina mihitsy le izy de ampidirina vaovao mihitsy ao anatin'le urne hita mihitsy zany izy hoe tena aratra
be vava be mihitsy courage dirina en direct mihitsy le izy. Ireo proof fampilatananay zany dia voalohany ny PV original avy amin'ny solotenanay tany amin'ny bureau de vote tsirairay. Toy izao ny PV tonga eto aminay PV original tonga eto aminay. Izy zao ohatra ny Analamanga zao ny tonga hatreto momba n'Analamanga. Ety ampita eto ny Anjozorobe, ety Andanety ny Anatsimondrano, fa ny anatiny any efa tonga ny PV sasany izay efa traité. Ireo PV ireo dia voasonian'ny délégué rehetra, noho izany dia marina tsy azo ivalozana ny antotanisa voasoratra ao. Fomba anankiroa no ampiasanay eto amin'ny centrale mampiditra amin'ny voka-pifidianana. Fomba voalohany système SMS, ny fomba faharoa ny logiciel izay hitanareo eto ny mombamomba azy. Misy koa ny tatitra avy amin'ny katroka prositeny na avy amin'ny olon-tsotra. Asaina mitondra proof ny olona rehetra mampita vaovao, vidéo, audio, sary, fijoroana vavolombelona an-tsoratra. Mariana moa fa manana laharana mahitsy izahay ny 034 30 815 55 na afahan'ireo olona nanao fitarainana samihafa. Mbola afaka miantso amin'ny numéro io ny olom-pirenena rehetra raha nahita tranga mampiayay ary manana proof mazava. Raha miantso amin'ny laharana telma amin'io numéro maintso 034 30 815 55 io ianareo dia maimaim-poana ny antso. Misaotra tompoko. Ya, zay zany ny fanazavana avy amin'ny prosité ndray zany hoe ny fanerazava-manantany amin'izao fotoana zao zany de tout azy mety avy amin'ny lafiny rehetrarehetra zany na olon-tsotra milahatra volanam-panantenaina na candidat niatrika an'ilay fifidianana zay maneho an'ilay anomalie na avy aty amin'ny collectif des candidats zay efa nilaza sy nahita hatramin'izay ary nanohatra tsy nanaiky ny fifidianana io no hipoirany karazana proof samihafa manamarina ny fisiany ataontsika hoe fifidianana tsy ara-dalàna, fifidianana tsy mahafeno fipetra zay noterena zany tamin'iny fotoana iny. Ary andrasantsika fantatra moa zany ny tatitra avy amin'ny reto anivon'ny prosité ny reto satria na tiana na tsy tiana zany dia isan'ny candidat na niaraka tamin'ny collectif des candidats raha zay teny Randrena Solonay koa fanerazava-manantany dia nanotana moyen marobe ihany koa izy tany amin'ny atao hoe fanangonam-bokatra sy fanangonam-baovao saika manerana ny Madagasikara. Ilaina foana zany amin'izao dingana misy ny tolona satria nanana délégué. Satria nanana délégué izy ary satria afaka nametraka an'izay atao hoe fahafahana mahazo vaovao maro lafo zay. Zay mantsy ilay zava-dehibe amin'izao fotoana zao satria raha nijoro ny collectif des candidats ny amin'ny hoe tena fifidianana efa vita melohany ety. Efa mipetrapetraka ange ny alabato, efa mipetrapetraka ange ny paipakady rehetra anovana ny fifidianana io dia kotrany ataontsika hoe ilay zavanisy sy ny vaovao samihafa hijoroana eo anivon'ny collectif des candidats mana-proof an'ilay hoe fanabotsiana taremarika, fanovana PV, bourrage na urne sy ny sisa dia ny eo anivon'ny prositeny zany dia manana an'izay ataontsika hoe information samihafa izay mbola tsy mivoaka zany amin'izao fotoana zao satria ao anatin'ny asa zany izy ireo dia isan'ny vaovao ihany koa zany na tiana na tsy tiana fanily raha zafa-manantany zay azontsika apetraka zany andanjalanjana eo ambony mizana zany ny amin'ny hoe toy ny ahoana ny crédibilité na ilay atao hoe azy ny fahamarinany ilay fifidianana fanily raha zafa-manantany. Raha ohatra zany ka raisitsika le izy nikaja dia tratran'ilay tir croisé attaque combiné zany lay CENI lay ACC lay gouvernementa ny fandromonana nanao an'iny élection iny fitoram-panjakana amin'ny ankapobeny mihitsy satria na dia teo aza zany ny boycott nataon'ny collectif des candidats zay naomby ny boycott na tiana na tsy tiana ary nandresy ny collectif des candidats raha ohatra ka nahavita tsy napetsika ny olom-pirenena tany anatin'ny tokantrano maro samihafa tany hoe tsy mandray anjara amin'io tsika noho izany tsy mandeha makany amin'ny bureau-pifidianana antsika fa mipetraka fotsiny ao an-trano zay safidy ihany koa zany normal zany tsisy afaka ny andahany zany tsisy hoe voararany lalàny zany tsisy hoe famprisihana ny olona anao désobéissance zany fa matrahana ny olona ho amin'ny safidy ihany koa zany satria ny ato mazava ho azy dia tsotra rehefa fantatra fa misy problème io manahirana io hiatrika lalao nefa ny mpikarakara lalao ny mpandray anjaro anatin'le lalao ny mpitsara an'le lalao
de an'le club ray avokoa de inona moa mbola andraisana anjara anaty le lalao am'izany endrika ho tsy fankatoavana an'lay lalao maloto ny tsy fandraisana anjara rehefa aveo miezaka manatsara an'le lalao ny mpikarakara sy mpitsara raha ohatra ka afaka mandinika ny zava-misy miverina amina lalao vaovao ndray zay everina fa tokony ho ekeny rehetra ny valiny zany lalao zany zay verina fa tokony tsy hiteraka olana ny fiatrena zany lalao zany zay verina fa tokony isina hoe fifananana madio amin'ny malalao azy zay ngeny ny eritreretina tamin'ny fifidianana zay nitanterahana tamin'ny 16 novembre teo hoe na iny 16 novembre iny ara mbola adevitra be iny fa nahoana ny ACC ny namoaka an'iny daty iny zay tsy fahefan'ny ACC mamoaka daty 9 novembre ny nambarany seny proposition na daty mena gouvernement iny koa raha mbola tsy fahefan'ny seny koa ny nanontanyny ACC satria tsy manana an'izany ao anaty lalam-pandrenona ny seny voasokajy manokana ny afaka manontany ny ACC ny seny tsy afaka manontany ny ACC na inona na inona devitra ny seny tsy androm-panjakana loha zava vo miara-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana ny seny ny androm-panjakana voatondro ny lalàna ao anatin'ny lalam-pandrenana ACDDR moa tsy ekena ho androm-panjakana tsy niraisina ny fitorina nataon'ny ACDDD na ny rekety miainga avy amin'ireo saisine nataon'ny député tamin'ny resaka motion de censure zany manahirany zany na le daty ny fahaenina ambin'ny folo ny volana novembre tao arinina ny fametrahana fitorina nataon'ny candidat Ian Robel ho tsy afaka hiatrika fifidianana noho ny zavatra nahazo azy zay tsy azo anoarana cas de force majeure fandratrana ny nina natao tamina candidat de iny hitatsika iny ny zava-misy ka raha miseho am'izay endriny zay le izy nikazarako tomanatsoa de apetratsika mazava tsara fotsiny le izy ny aminy hoe de ahoana raha fahamarina n'lay androm-panjakana hijoro satria androm-panjakana présidence ny république ahoana ny fahamarina n'lay président république fa marina toeran'lay président république hitoetra am'ty voka-pifidianana laviny rehetra ity de ny safidy ny collectif de candidat hoe tsy mihetsikatsika aloha mipetraka tranotsika fa nandray anjara ndre matosy itenranena solonyaiko zay nanana couverture nationale tamin'ny délégué ihany ko zay solo-tenany afaka nanana accès tamin'ireo PV fa misy ihany tsy nahazona fa amin'ny ankapobeny de nahazona PV avokoa zay takiny ny mpanohana azy ny amin'ny hoe avoay isaky ny brao de vote brao fandatsaham-bato ny vokatra isam-bokatra hoe aiza daholo ny résultat isaky ny bureau de vote rehetra ilainy zany donc ny olona manana PV ihany ko afaka hiady eo anatrehany ny adevitra rehetrarehetra raha toa ka misy ny anomalie sy ny fraude électorale tamin'ny fifidianana iny zay le tenentsika hoe tir croisé attaque combiné mandeha am'izao fotoana zao akoatra ny vitesy arotsaky ny observatoire safidy ny international libéral ary ny sadek zay lalana ahafahany rehetra mahita am'izao fotoana zao fa tsy ara-dalàna ny fifidianana iny zay takiny tsy misy hoy ny eo anivony collectif de candidat rehefa miresaka ny adepim-pifidianana inkazarako tomanatsoa ka any anatin'ny atao hoe fanapotsinana ny taremarka zany zao no ezaka manokana mandeha akoatran'ny reny lay fampitandremana ataony hoe filohampanjakana am'izao fotoana zao zany momba ny hoe tsekenany zao tsekenany maketsy makeroa zay sokajiana ho fanakorontanana akoatran'ny reny zany de mandeha izay atao hoe resaka fikira karaha na taremarka samy hafa zay ka mahazava-dehibe an'izay nambaranao te zay fa niry razafa manantany hoe zay loharanom-baovao rehetra mipoitra sy ahafahana mahita zany ireo anomaly rehetra mikasika ny fifidianana iny de tena zava-dehibe avokoa ary tsy azosika atao tsinitsinina satria manome rariny atsika teto anivon'ny fandarana angaretona fa ny razafa manantany ny fivoaran'ny tantara nanamarina ny famakafakanana nataotsika teto ny fivoaran'ny raharaha fa ity zava-mitranga am'izao fotoana zao ty zany dia
tena ahitana taratra hoe tsy mbola nisy fifidianana katastrofika ohatran'iny dikan'izay mila porofoina hatramin'ny farany zany satria tsy azosika vela ho lasa fomba mampanao eto amin'ny firenena amin'ny fifidianana rehetra ifandimby fanira zafa manatany hoe misy karazana fetsifetsena alabato manipulation tahaka an'izao de lasa fomba mampanao satria misy tanjona tahaka an'izao zao petraka tena mbola adevitra be ary tena tsy azo avela ihany koa ipetrapetrapotsiny amin'izao raha tsy misy tena résolution mazava fandraisana fepetra mazava fa mpanarahan-dalàna mazava momba ny hoe ny fepetra ho an'ireo candidat irotsaka ho fidina amin'ireo fifidianana samy hafa eto ny fanarahan-dalàna manodidina an'izany de tsy maintsy miady fo manaintsika efa nira zafa manantany siratolo-janahary ary fidira raibe mba isin'ny atao hoe sordalana mazava am'ireo fomba rehetra etrehana ny fifidianana manomboka zao mba ho anara-dalàna ny rehetrarehetra mba tsy hisy zavatra mandende fotsiny am'izao ka ty misy candidat viera zo pireneny fatafiditra ihany de reto misy porotsaka ho fidiny mividiny safidin'ny olona de vitavita ihany de ity misy karazana fandikan-dalàna manipulation any urna sy ny chiffre de vitavita ihany de raha fifidianana filoha-pirenena vitavita ihany de anaoana ny fifidianana gouverneur fifidianana ben'ny tanàna fifidianana solombavam-bahoaka de ho pory eto zany tsika menakavy ao anatin'ilay ataontsika hoe tokony ho fenitra arahana na lasitra mipetraka tokony ekeny rehetra ifampatokisany rehetra raha vao resaka raha-pifidianana satria ny raha-pifidianana tsy rarahana toko anankiray ary tsy rarahany zay hoe manambola tsy rarahan'olona manambola na izay manana fahefana fa rarahany malagasy rehetra amin'ny fotoam-pifidianana io ihany izao mpanao briky izao mpitarika sarety no mba mitovy am'mpanakarena sy mpanefefa milanja ny vatao rotsaka dikan'izay sary-piaro any na tsy mitovy azy amin'ny fari-piainana de tsy azotsika ekeny fa nira zafa manatany hoe isy pratika manjavozavo isy pratika politika fomba mampanao amevahana fandikan-dalàna ho lasa lasitra ifandovan'ny taranaka faramanimby eto amin'ity fireneny ity tsy anaiky an'izany tsika be deabe ny martiry tamin'ity tolona zay nijoroana ty fa nira zafa manatany ary fidira manandray be isy siratolo-janahary ireo rehetrarehetra naratra ireo rehetrarehetra tena hoe nosamborina androany moa ireo olo-pirenena voasambotra zany na azo fahafahana tamin'ny fitsarana na efa mba tsy voaragiragy any amin'ny fitsarana ntsony de ny antso atsika hoe mba hitondra teny fisaorana eto plateau fa tsy tonga mory zareo no ny antony tsy fantatritsika député fetra efa tamin'ny zoma solombavam-bahoaka fetra lamozavim-bololona zavy tsy miala ihany keo de hitatsika eo ny anomezana sehatra azy zareo fa mbola lavabe ty herinandro ty fa be deabe ny martira ary ninidony de tena martira amin'ny fijaroana manoloana ny zavatra tsy rariny samy hafa eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao tena mariny zany martira manoloana ny ady ho amin'ny hoe apetrao rangany fanarahan-dalàna de ndao mena lanja somena asy ny vahoaka malagasy de ny zava-misy fa nira zafa manatany mitodika any amin'ny collectif zany zao tsika any baolina nandeha 4 kilometre à l'heure nareo teo anivon'ny collectif teo aloha nandeha 80 kilometre à l'heure mety hoe nandeha 100 raha nandeha mafindrindra mety hoe nandeha 120 fandraraha-pirenena am'izao fotoana zao zany de mitaky aminareo anivon'ny collectif de candidat hoe tokony antame vitesse supérieure nareo 200 250 300 kilometre heure anatrarana ny tanjona satria tsy resaka olona ty olona ray na olona roa tsy resaka antoko politika ty antoko politika ray na antoko politika roa tsy resaka raha tsotsotra izy ty fa noaviny madagasikara ray manontolo izy ty de asa nahoana fanira zafa manatany aloha izay ho apoaka ny collectif de candidat de titsika am'le hoe apoaka de ilay hoe izay ho ataon'izy ireo zany fiteny mola hoe inona ny apoaka rehefa batafahoana ny namana manoloana n'lay ambaratsika hoe raha manahirana tahaka an'izao fa izy ireo zany no mitondra ny fanion ny candidat citaine ny soloniako ihany keo ankilan'izay mitondra fanion mitondra saina zany ilay saina hoentina anamariana ny hoe famerenana madagasikara ao anatin'ny tany ara-dalàna isin'ny fitovizany malagasy rehetra manoloana ny fampiarana ny lalàna manoloana izay verina fa rariny sy hitsiny eto amin'ny firenena nisy namana fanira zafa manatany na nometsiny hoe fa maninonareo ny mbola miresaka ihany hoe aflohan'ny rajoelona tena tsy mety mihitsy any hoe de ositsika hoe
namaly tsotra moa tsika tamin'izay hoe zao tsy olona ane le olona ane fa pratika politika no entin'ny mpanao politika sasany manimba an'ilay firenena de any kokoa le olana zany hoe tsy misy animosité personnel na fankalana olona manokana na hoe tsy fitiavana olona manokana ny nifidy an'Andriamatoa any Rajoelina ane malagasy daholo e ary reo olona milahatra nampanantenaina fa azo voly reo na fidiny na tsy fidiny azy reo zany za moa tena nisy namana ny antso de mba resao fa zay efa miandry le madodomy ao fa efa miandro le tosika fa meno zay re olona de tentsotra mihitsy hoe aza mitaraindraina aty nareo fa tsy aty no hitondrana an'izany fa ny fiainantsika 5 taona manaraka ane no efa natakalonareo vola kely sy koveta kely sy ny sisy soroby de vola ray etsy roa etsy telo etsy 5 taona ary fiainantsika rehetrarehetra io fa tsy hoe fiainanareo lay nanaiky an'ilay izy ihany fa zao nefa ny malagasy anareo mety ho victime ve amin'ny fanabeazana mety ho victime ve amin'ny resaka fari-piainana mety tena sahirana ny atao samihafa ve ho atsika rehetrarehetra ho anareo rehetrarehetra lo hijerony collectif hijorony rehetrarehetra ary tena ametrahana mihitsy hoe andaotsika hiato amin'ny fampanarahana-dalàna eto amin'ity firenena ity zany mba ahafahana manitsy ny hoavy mijery ny tombontsoa ny iombonana tombontsoa any rehetra firenena matanjaka Madagasikara malahelo ianao rehefa mahita hoe nositsika fa tsy manana sambo mpiady ampy iarovana ny morontsiraka tsy manana fiaramanidina ampy fiaramanidina mpiady iarovana morontsiraka nositsika fa maheno hoe tafaporitsaka maketsy tafaporitsaka ero de mandinika tsika zany hoe tony ahoana zany ny toerana tokony isy any Madagasikara de mandinika ny tombon-dahana nana firenena afrikanina sasantsika fa tena raha misy firenena manan-karena 5 eran-tany manana tombony Madagasikara ho anatin'izay 5 zay fa nahoantsika nohatran'izao de zany rehetrarehetra zany zany ilay ady sy tolona ataotsika hoe tena andao hiady ho amin'ny fampanarahana-dalàna eto amin'ity firenena ity ndao hiady fa efa betsaka izay martyr zay betsaka izay martyr zay ary tsy tokony atao raraka tany ny ezaka nataon'ireny olona rehetrarehetra reny na ny naratra na ny voasambotra hatramin'ray aman-dreniny nidony izay tena tafiditra mihitsy ao anatin'le hoe ady sy tolona isin'ny ara-dalàna eto amin'ny firenena no mifamatotra mifandray mifandroy amin'izao namoizan'ny an'izao fa nirasa fanatana ny any mba tiako hamaranana an'izay adevitra zay sady efa maraparantsika enkaja arakoto manatsoa ny amin'ny hoe rehefa mandeha ny adevitra momba ny reny ranabavy ny nidony mpanjaka vavy mety hoe aorina ny fotoana zay nafenana azy de mety misy eritreritra hoe hanangana efitrano mitondra ny anarany ary mety misy ny adevitra ny amin'ny hoe hanangana tsangam-bato amina toerana anankiray ary mety misy ny adevitra ny amin'ny hoe isy lalana ampitondraina ny anarany Eliane Marie Virginie Bezara fomba mampanao zany ary ho fahatserovana olona ray fa za mba te hiantso ny fony malagasy ny say malagasy ny amin'ny hoe eny mafinaritra mety isiny lalana amin'ny anarany Bezara Eliane Virginie mety isiny efitrano amin'ny anarany mety isina tsangam-bato fa zava-dehibe ny andovatsika ny ezaka sy ny tolona zay nataony zany nidony zany fahasahipijoroana nanana ny nidony tena isa tamin'ny alina enkaja rehefa nandinika n'ilay zavatra nahazo an'ny nidony de miezaka micomprendre tsara mihitsy ahako ny hirifiry ny zakay ny nidony tamin'ny fotoana zay tokony nisy trahany fahasalamana feno kanefa tsy navela ivoaka tsy nomena fahafahana izy autorisation na évacuation sanitaire tena nandinika an'izy ny tena za enkaja marary kibo mivadivadika eo ambony fandrina marary nify matory rery tsisy mpantany maika mieritreritra ianao rehefa naheno an'ilay vaovao maro samihafa fa ny tohana tsy afaka ny valan-drano izy ny antso vonjiny mba hivoaka izy ho tsabona kanefa tsy ny rarahina tena nieritreritra hoe nisy fijaliana ny zakaininy tao ambadika zany adevitra rehetrarehetra zany ka mba tsy ho raraka tany ny fijoroana
mba tsy ho avelavela fotsiny any ambadika any fahafatesana anateraka mifijoroana ho an'ny tandrazana de mila manana an'le fotom-pisaina matanjaka be lay courage nanana ny nidony vahoaka malagasy, lay fahasahim-pijoroana nanana ny nidony vahoaka malagasy hoe rehefa miaffronter, rehefa mijoro an'ny tandrazana de tsy mila mempotra. Zay zany foto-kevitra tokony olovaina tamin'ny zavatra soa lehibe noraisitsika tamin'ny nidony, ary isorantsika ny fianakaviany mbola hahafahantsika miresaka momba azy satria zava-tsoa loatra, goavana loatra netiny zany reny mpianakaviana ranabavy zany teo amin'ny fiarahamonina, teo amin'ny fitiavan-tandrazana. Ka mba olovaindreo rehetrarehetra teoriny zany reo zay mbola afaka mijoro satria ny fiarovana amin'ny Madagasikara no antony mpijorotsika, raison d'existence amintsika amin'izao fotoana izao. Zany dia tokony takina any amin'ny rehetrarehetra zany. Tsy miexiste tsika, tsy miexiste tsika raha tsisy anton-javatra lehibe zay veritsika fa tokony hijoroana. De ray amin'isan'ny lehibe zany zay fotom-pisaina ny nidony zay hoe tsy mempotra, tsy matahotra sa eo anatrehany marina hijoroana, indrindrandrindra raha mbola resaka fitiavan-tanindrazana no hijoroana. De mba maniritsika vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao, Inkatsa sy Seratolo-Janahary mba andova izany, manintsika miresaka an'izany satria vao maika amin'izao fotoana itenenantsika izao no hafana ny tolona, vao maika amin'izao fotoana zay taoriny ny fifidianana saritsariny iny no ho mafy ny ady atrehana, satria hanamafy ny fahefana amin'ny alalan'le vato hita ny tany amin'le latsabato marisarisa lay fitondram-panjakana, ary ny sasany aza tsy menatra mihitsy mandrandrahona ny amin'ny hoe misy mikorotany eo avela ho toy ny vahoaka sy ny sisa fa hodiny tsy fantatra lay fototry ny ady hevitra ny amin'ny hoe misy olona zay sy tokony rotsaka fa nyrotsaka, misy fanapahan-kevitra tsy ara-dalàna ny raisiny le androm-panjakana kanefa ny raisiny, ary misy fahefana nandehandeha na tsipitsipi teny gouvernemanta sy teny antenimeran-dolona ny vezivezy lasainy ampelantanan'ny olona amin'izao fotoana izao. Nisy olona nametra-pialana kanefa tsy namindra fahefana ary mbola misy fibaikona hafahafa any ambadika any. Zany zava-misy de lasatry ny nitery ny fampiororona, ny fandrahonana no atao lalàna hentina hifehezana an'le firenena. Tsia raha mbola misy zao Andriamanitra zao mahay mijoro ary heverina fa mba mihaino ny mivavaky ny malagasy, indrindraindrindra ny antso nataony nidony isan'andro isan'andro ngatahako Zanahary jerevo Madagasikara-nay hoy ny nidony, mino sika fa natanteraka an'izany Andriamanitsika Inkatsa sy Seratolo-Janahary. Ye, ny resaka nentina teto moa de ny fampatsihivana antsika ny zavatra nitranga ray zay, fampahafantarana antsika ihany koa ny tolona ho an-tandrazana zay raha manana io. Eto Madagasikara ny malagasy no angalarana sy ambakana. Inona no fangalarana miopapana ataon'ny mpitantana amin'izao fotoana zao ry izy mirahalahy de ny fahefana izay any malagasy sy any vahoaka kanefa tadavina ho alaina aminy tsy andrariny eo ampelantanany. Misy ny fanabakana zay fandraisahany fanira zafy manatany teo, ny olona tsy mendrika sy tokony tantana indrindra no mibodo an'izay fahefana sy fitondrana ny firenena zay. Ny resaka tany ampanombohany ity angaredina ty raha tsy hevitsika de ny hoe aoka malagasy no hitantana any Madagasikara mba elana amin'ilay saritsary-panjanahana. Veriny Nkajarakoto Manatsoa teo ny makasika an'izay hoe eto ange io ange karazana fanjanahan-tany akolaka ange hoe zavatra misy amin'izao io e. Ka raha isy zany ny fitantanana ny firenena fa zany no hitantana ny Madagasikara de midika zay fa misy fanjanahana na tsy mivantana aza. Ny malagasy zay rebirebena amin'ny halatra any ambadika any resaka fividianana ny resahana. Tao anatin'ny vaovaon'ny Kolo TV na hitantsika an'le hoe ohatra miena eny am-panidinana nisan'ny vato maty sy ny vato fotsy nakaiza. Movena tao manan-kery tampoka ndray izy reny. Ny fanaraha-maso ny voka-pividianana zay nentina teto hoe PDB ny AIA ary misy ny halatra hita amin'ny vantana.
andrasatsika ny azo raisina fa tsy mitombona sy ny azo raisina sady mitombona raha toka izy zany fa miara mijery sy manaraka ny raha-pirenena isika am'izao fotoana zao engane araka ny firarenana nataonay teo tsy ho very momboka ny ezaka nataon'ny mpitolona rehetra na ireo voasambotra na ireo naratra eny fa nany tonga hatrany amin'ny famoizana eny raha tsy resaka sika takan'la renitakaviana teo andravoangy ambony raha tsy resaka sika ny tamin'ny zavatranga tamin'ny omaly ny fahalasana ny nitony ireny de tokony ampifony malagasy ary tokony isy fiatraikany amin'ny hoaviny ty firenena ty sanatriny zany ho aina very sanatriny zany hitondra fahaverezana ao Madagasikara fa mifanohatra am'izay zany andrasana de ny avitra ny Madagasikara ny isiny zany asiny malagasy ny asiny Madagasikara zany tsy ho very asina i Madagasikara raha toka mijoro isika ary samy mahatsapa tena fa manana didy manana andraikitra amin'ny fitiavana Madagasikara ny famerenan-kasina famerena azy ao anatin'ny fiandrianam-pirenena mba tsy isin'ny tsy maty maneno mba tsy isin'ny fahaverezana zay asina sy fiandrianam-pirenena zay izay no azo nentina tamin'ity anio ity akasitrahana feno de feno nareo niaraka taminay to anatin'ny fandarana angaretina isorana ianikazarakoto manatso fa ny razafy manatany iary fidy raha manandray be niaranentana tamin'ny tenako teto nitondra ihany ko ny famakafakana sy ny fampitambaovao tamitsika isorana ireo nampandrindra teknika rehetra ao ambadiky ny sary sy ny feo na ny eto amin'ny Kolo TV FM zany na ny am'ireo fantserasera maro isan-karazany ny onjapeo sy ny fahitalavitra indrindrindrindra ianareo zay tsy nafoy fa niaraka taminay nandritran'izay ora vitsivitsy niarana teto zay mame fotoanareo ry ho andra-pitsondray topoko lasy topoko vavy